Alatsinainy fafito ny volana aogositra 2024 miaraba tokolasy tokovavy ianao zay manaraka ity fandarana miara-manonja eto amin'ny MBS radio fahitalavitra sy ny radio mazava ho azy ary ny radio mada raha isika amin'ny maridrefy zato teboka valo. Miaraba ny namana mpiara-miasa rehetra, miaraba ihany koa ireo teknisiana miarady miaradalana ary mampifandray antsika amakivaky ity herinandro ity. Torak'izany ihany koa miaraba an'ireo mpanaraka marobe izay mandray mivatana ny fandarana, fa misy ihany koa ny mandray izany amin'ny alalan'ny famirenana ianareo any ampitan-dranomasina any izay mandray ity fandarana ity amin'ny alalan'ny YouTube. Zay aloha zany mbola ahafahantsika mandray ity fandarana ity fa tsy mbola afaka manaraka ny fandarantsika amin'ny tambajotra sosialy na ny Facebook no ny antony zay mbola anaovana ady sy tolona ny hamerenana izany. Ka rehefa tratra moa zay dia averitsika somatsara fa mbola miezaka ny teknisiana rehetra zany fa ny YouTube aloha zany no mandeha am'izao fotoana izao hanarahantsika azy ho anareo any ampita an-dranomasina dia isorana ny fanarahana izany fandarana izany, ny sosikevitra fanatsarana, sosikevitra fampitomboana ihany koa ny zavatra ho resahantsika atao anatin'ny fandarana sy ny hoe mety ho fakasitrahana na fanakianana ihany koa tsy mampaninona dia anatin'ny fitiavana daholo zany ary te hanana an-tsara isika dia mitondra an'izany rehetrarehetra izany. Isaorana marobe isika izay mandray ity fandarana ity ho iaho tamintsika teo. Etona dia manome ny fialantsiny ho an'ny namanantsika Rina Arabe Mananjara izay tsy afaka miaraka amintsika izy aloha androany noho ny antony izay mbola natanterahany adidia manandraikitra maro samihafa. Ny tenako no hiaraka amintsika ary ho avy eo ny solomaboaka ny Madagasikara izay fantatra aloha zany dia tokony ho avy eo ny député Avaradrano Géry Randriamonalaina, ny député Anatsimondrano raha ohatra ka milamina ihany koa ny fandaharam-potoana dia tokony hiaraka amintsika Alain Ratsimbazaha fa mbola hodiniana eo satria dia samy manana didy manandraikitra daholo ny solomaboaka antsika ao anatin'izay hoe fiomanana fiatrehana ny fifidianana izay. Maromaro ny zavatra ho resahantsika fa misy vaovao aloha manahirana be misy efa hatramin'ny omaly tena ny antso vonjeo ny vahoaka ny Mangabe sy ny rehetrarehetra any ny Amporoforo any ao anatin'ny district ny Toamasina faharoa ny any Antenina any zay efa lalina mihazo Vavateny iny zany mivoaka amin'ny Vavateny satria dia manjaka be ny tsy fandriam-pahalemana zany tafian'ny dahalo hatramin'ny omaly alina ny tanàna any ary nisy takalon'aina azon'ireo dahalo aloha zany fa misy namana moa zany zay manao antso vonjy mihitsy dia hovaketsika ngamba ny antso vonjy nataon'ny namana Voice Blandine ity izay mitantara ny zava-misy any amin'izany toerana ny resahantsika izany satria tena manjeky dia manjeky ny tsy fandriam-pahalemana ho an'ny eto Madagasikara ary tena mirongo fitaovam-piadiana mahery vaika ireo dahalo dia manafika mpandraraha, manafika fokon'olona efa hatramin'ny ny fokon'olona milefa any anaty ala zany fokon'olona dia nisy otazy hoy aho izay takalon'aina azon'izy ireo dia nentin'izy ireo nanaraka an'izy ireo any amin'izao fotoana izao dia mihazo any lalana Ambatondrazaka ireo dahalo ireo zany miaraka amina takalon'aina dia manaradia zany ny fokon'olona raha ny fantatra dia efa misy ampahana mpitandro filaminana ihany izay efa mamaly ny antso dia miaraka amin'ny fokon'olona manaradia mitady an'ireo dahalo tsy fantatra hoe ahoana ny zavatra hitranga indray zany zao fa mafy dia mafy helikoptera no tadiavina zany any zany ahafahana manenjika ireo dahalo ahafahana ihany koa manampy an'ireo fokon'olona zany satria ratsy dia ratsy ny lalana any dia tokony evakuena zay mbola lavidavitra ireo naratra na sahala amin'izany dia tokony hotsaboana ihany koa misy ihany koa ny nodimandry ve raha ny vaovao voaray efa ave faly lay publication ny namana Blandine Voice izay tsara ihany mamakitsika azy eto aloha zany miantso ny tompon'andraikitra eo ny fitandronan'ny filaminana zany sady mba ahafantarantsika voaka ihany koa any amin'izay lalana mety ho lalovan'ireny dahalo ireny hifanampy amin'ny fokon'olona sy mpitandro filaminana fa tena mazana be ity zavatra mitranga eto Madagasikara ity zany ka tsara ihany zay mba ametrahantsika an'izay hoe fiarametana na dia lavitra aza itsika tsy hitanao ilay izy
okara tsy mampaninina aloha vakio koa le any namana blandina voiziato a zay nresahany zany a miresaka indrindra am'izay antso vonjy izay a ohatran'izao le izy antso vonjy a miantso ny fitondram-panjakana handray andraiky traingana amin'ny alalan'ny hélicoptera amonjena ny vaoka ao amin'ny distrika atao masina faharoa commune rurale Mangabe, commune rurale Antenne fa nisy malaso andiany maro mirongo fiedina mahery vaika ary efa nisy ny aina nafoy ary mitondra takalinainy izy ireo maro koa ireo naratra zany mizotra ao anatin'ny CR Antenne zany commune rurale Antenne izy ireo am'izao marainy zao ny hélicoptera ihany vahaolana haingana satria raha samy dia tongotra dia tsy possible fa hitsofoka atiala velona izy ireo afaka kelikely soritra ny vaovao raha nambarany namana voizo blandina zany de ireo mpanarady tamin'ny fitora maraina teo zany zay zany no vaovao moa zany de ato moa zany misy publication ihany koa vao nrotsaka zany amin'ny hoe efa tia mahela zahay am'izao manarady ireo dahalo ny gendarme sy miaramila avy any Ambato sisa no andraindraitsika mino zahay fa tsy maintsy hotratratsika ireo tena zava-dehibe misy no anatrarana andreo dahalo satria dia betsaka ny naratra raha ny nambara ny vaovao zay anyvakitsika teo tsy vitany hoe betsaka ny naratra zany fa nisy ny aina nafoy ary misy ny takalinaina am'izao fotoan'izao zany zava-misy eto Madagasikara tena manahirana be le izy tena mampalahelo amin'ny lafin-javatra maro be satria tena mijaly reo vahoaka any anaty ala any any ambanivolo any any amin'ny lavidalana any mientsika zany fa dia iara iasa ny mpitandro filaminana sy ireo fokon'olona indrindrandrindra ireo fokon'olona any amin'ireo tany zay lalovan'ireo dahalo zany fa azontsika tsaina mihitsy ny zavatra nitranga omaly na ny fitsoahana tany anaty ala nataon'ireo vahoaka tamin'ny tanàna maro na ihany koa ny fandratrana nahazo an'ireo olona zay atratran'ireo dahalo sy ny fahafatesana indrindrandrindra hoe ny takalinaina zay entin'izy ireo manaraka an'izy ireo any tena tsapatsika mihitsy ny fijaliana ka izay no nitondrantsika n'le hoe tena mila fametanana ny rehetrarehetra zany de alay foana ny vaovao any am'izay mety ho tratrandro sy ireo any antoerana zany mba hafantarina hoe aiza ny lalan'ireo dahalo zany satria tena mila fongoarina mihitsy ny zany tsy fandripahalemana zany fa tsy mety ary zany ny andraikitry ny fitondram-panjakana ary zany ihany koa ny tadiavintsika mpitandro filamina fa tsy hanenjika mpanohitra akoriny ka handatsaka bomba mandatsa dramaso toy izay nitranga tany Antsirabe na ny tany Analavory na ny enjehana ny tokotiky Madagasikara sy ny filomarika Ravalomanana ampiasao re mpitandro filaminana zay mirongo fitaovam-piadina nanaparitaka amin'ny mpanohatra reny amina trangan-javatra tahaka izao lay fampanantenana ihany koa ny amin'ny fitaovana ho amin'ny hoe hélicoptera drone sy ny 4x4 mandeha amin'ny tendrombohitra sy mandeha amin'ny rano ilainy zany am'izao fotoana zao zany moa zany de ohatry ny fampanantenana fampanidradrisa fotsiny nandritra ny fotoana fampielezan-kevitra fa tsy hita lizy ary tsy ainana lizy am'izao fotoana zao ka ireny amina tranga mafy be ohatran'izao no tokony hipoitra an'ireny fitaovana maro samihafa ireny indrindrandrindra amin'le hoe zay nampanantenaina tsy maintsy tanteraka olona mpitondra am'izao fotoana zao fa tsika aloha zany de afaka miteny hoe tsy mahita am'zany ary tsy voapirofo zany hoe misy an'ireo fitaovana zay nambara tamin'ny fampielezan-kevitra reny mba entina edivana am'izany asandalo izany ity tena efa miatra manaina mihitsiny satria tena lasa atody miady amam-bato le fokon'olona zany any am'izany tanàna izany ary fatatsika tsara fa tsy morany ny miady am'ireo dahalo zay mampiasa fitaovam-piadina mahery vaika ary tena manana fitaovam-piadina mahery vaika tsy apozina mihitsy reo dahalo zany za moa ezaka ihany iantso ny namana avy any Amporoforo tanàna zany Amporoforo zany atao masina faharoa zany sy ireo namana zay mety ho tratrandro any mba hafantarantsika ny fivoarany ty vaovao ity raha ohatra ka mare anareo am'izao fotoana zao de mba ezao ihany miantso ary rehefa malaladalaka io zany na mandefa vaovao amin'ny alalan'ny SMS namana be ny tanàna teo aloha zany raha ohatra ianao ka mare zany mba hampitaitsika ho an'ny vahoaka mpanaraka ity fandarany ity ny vaovao any toerana zany eny ary zay ny amin'iny fa etona ihany koa de anaovantsika kopakopa-tanana ny namana avy any ampaniandrefana any ry Tately zay mahafinaritra de mahafinaritra
ary anisany miasa mafy ao anatin'izany antoko tiako Madagasikara izany. Reo namana zay mifanena tamin'ny faran'ny herinandro teo moa fantatra izy ireo zany dia anaovana kopakopa-tanana, ao ny mpampianatra, ao ianareo zay mpiasa birao, mpiasa mpanjakana, kanefa de zao miezaka manaraka mifandarantsika amin'ny alalan'ny radio kely sy ny finday misy écouteur zany dia isaorana betsaka ianareo. Fa etona ihany koa zany dia ambara amitsika reo vaovao zay niasan'ny antokotiako Madagasikara tamin'ny faran'ny herinandro teo zany, na ho an'ny antokotiako Madagasikara zay rafitra fohy be moa zany, na ho an'ny sampana vehivavy sy ny tanora, dia anaovantsika arahaba sy kopakopa-tanana. Apitaitsika ihany koa ny vaovao samihafa tahaka ny hoe fiaonan'ireo solombavam-bahoaka zay tany Betsiboka sy tany Boeny, nitarihan'ny député Todsoa Andriamampandry sy député Géry Randriambolaina. Rehefa tonga eo député Géry Randriambolaina namana tantely efa nomena aloha ny kopakopa-tanana fa miantso namana tantely, fa raha ohatra ka possible de rehefa avy eo avy any ampanity miantso antsika aty namana avy amin'ny antoko tiako Madagasikara zany, fa raha mety de rehefa avy eo tsika miverina miantso satria mbola atao anaty fandarana. Averiko zany tonga de arotsainy sary faly tany Mahajanga tany niaonan'ny solombavam-bahoaka Géry Randriambolaina sy ny solombavam-bahoaka Todsoa Andriamampandry tamin'ireo mpikatroka ny antokotiako Madagasikara, nanomezan'izy ireo toromarika avy amin'ny birao politika, ary nitondran'izy ireo ihany koa ny tsara ho fantatra momba ny fananganana ny KMMR zany any am'izany toerana izany. Isaorantsika ny fampitatsary zay nalefa aty amitsika moa zany dia nisy ihany koa ny fifampidiniana fiaonana tamin'ny jeune team zany tany Mahajanga tany, tarihan'ry madame Patricia zany sy ireo tanora team. Atao ihany koa ny vehivavy avy amin'ny antokotiako Madagasikara atao Mahajanga tao ny mpitariky ny antokotiako Madagasikara, nitarihan'ry Jocelyn zany hitatsika, ry Sidy zao hitatsika izao zay miaradi miara-miasa amin'Andriamatoa Ravokatra, namana marobe samihafa, fa mbola misy ihany koa ny fiaonana am'ireo entité hafa zany hitatsika sary zany ny sénateur Mahaligny sy ny ekipa rehetra zany any Mahajanga dia nandray ny toromarika aloha zany ho an'ny antokotiako Madagasikara avy amin'ny birao politika, fa misy koa ny fiaonana hafa ivelan'izay ho an'ireo zay vonina hanohana ny filoha Marc-Ravalomanina ka hampijoro izany komity manohana ny Marc-Ravalomanina zany na ny KMMR, dia ny tatitra moa zany sy ny zava-misy de hitatsika amin'ny sary ny député Todsoa Andriamampandry sy ny député Géry Randriambolaina zay mbola ho avy eo iaraka amitsika no ny tatitra ny zava-misy tany no miresaka amin'ny mpanao gazety. Ny tany Andranofotsy, aizandray zao zahay Andranofotsy zay hoy isika, dia tany Maroantsetra misy zany. Maroantsetra district fa misy commune roapolo ao, de efa nitetezin'ireo namana zay avy amin'ny antokotiako Madagasikara, na ny tany Ambinanitelo, na ny tany Ankofa, na ny tany Ankofa be, na ny tany Antsirabe Satany, ny tany Anandrovola, ny tany Mbodimanga sy ny tany Rantabe, de tany Andranofotsy indray zany ireo mpikatroky ny antokotiako Madagasikara zany no nandeha commune ambanivohitra Andranofotsy. Hitatsika amin'ny sary indray de ny tany Maivatanana, Claude Azo hitatsika amin'ny sary izao, Clara mialatsiny indrindra fa sao de bedinao ka Clara no hitatsika pitarika ny antokotiako Madagasikara any Betsiboka ihany koa, dia navita nanao fiaonana ihany koa izy ireo zany, sady nandalo ny député Mirala Géry Randriambolaina sy ny député Todsoa Andriamampandry no nisy ihany koa ny fiaonana tamin'ireo tompon'andraikitra samihafa any atoerana. De ireo tanora tiako Madagasikara ihany koa nandalo tany Talatanapano tany. Talatanapano commune izy io any
Fianaratsoa any faritany Fianaratsoa de nandalo tany ihany koa ny ekipa Tariandry Rado Patrika niona tamin'ny reo mpikatroka tiako Madagasikara. Ny tany Sambava dia nisy ihany koa ny fiona nataon'ny Distim Sambava de tonga tany Antsarana ihany koa ny mpitarika ny vehivavy tiako Madagasikara ny Sambava mifampiresaka mifampizara vaovao ary manao ny fanetanana maro samihafa. Ny tetsy amin'ny boribory tamin'ny fahaenina ary lalaina Rabezanahary miaraka amin'ny groupe Rossignol dia nanao hetsika ihany koa amin'ny famoran-jaza faobe. Ny tatsy amin'ny boribory tamin'ny faharoa tamin'ny sabotsy teo ny tarehan'ny député Randrena Stanislas ihany koa dia nisy ny fiaraha-midinika niaraka tamin'ny AP zany reo assistant parlementaire reo mpanolontsaina olom-boafidy avy amin'ny antokotiky Madagasikara zany hoe reo conseiller municipal zany na conseillera ihany koa zany reo satria maromaro moa zany mpanolontsaina vehivavy ao dia nidinika niaraka tamin'ireo mpitarika tima isaky ny fokotany ao amin'ny boribory tany faharoa. Ny tany Tomasina de nanao hetsika lehibe ny tanora tima Tomasina raha ohatra ka misy saritsika faly dia nanao hetsika lehibe ny jeune team atao Tomasina natrehan'ny mpitarika ny team amin'ny district ny Tomasina voalohany Zokobe Naina Corneille de tao ihany koa ny coach ho anatsinanana Ramatoa Vice Blandine ny sénateur Zakia sy ireo mpiara-miasa marobe zany de nanatrika an'izay fionambe nataony tanora team atao Tomasina zay. Ny tany Melaky rehefa miresaka Melaky tsika dia mazava ho azy Mbato-mainty Morafeno be Mainty rano Besalampy Antsalova dia niaona ihany koa ary tafapetraka tsara mihitsy ny mpikambana sy mpikatrika avao an'ny Distim any Antsalova zany. Ary mazava ho azy ny tao Toliary moa zany dia ny fametrahana ny KMMR ho an'ny tanora komity manohana any Marc Ravalomanina zany no napetraka indray tao Toliara voalohany tarihan'ny colonel Rabé Jules izay mitarika izany KMMR izany ao faritany Toliara ao zany. Marobe ny vaovao fa reo aloha zany no azo mifampizarana tamitsika sy natonga ny akom-baovao taty amitsika fa marobe hoy aho ny fiomanana sy ny fiatrehana zany de takin'izany ohatra ny any Vondrozo, takizany ohatra ny any Vohibe sy reo toerana maro samihafa dia miantso avokoa ny namana rehetra. Ny tsy voatonona angambany dia zay efa manodidididina tao Antsirabe tao ry havako aby tao amin'ny député José sy ny akama rehetra zany dia anova kopakopa tanany anareo maheno an'ity fandaran'ity Ringara Edmond, Ngara Tsimandresy, Andriamatoa Hubert zany namana mahafinaritra ry docteur Ramarson zay anisan'ny mpanaraka amin'ny fandarantsika ry Zokobe Jules ny Tsiromandidy any ry Zokobe Zaka mpanaraka fandarana daholo zany ary kapita ny vaovao maro samihafa zay ho tateritsika tao anatin'ny fandarana. Zay zany ny vaovao mikasika ny fiainan'ny antoko sy ny fiomanana hiatrehana amin'izay fifidianana zay mihodina tsakany sandiavana ihany koa ny QG ny antokotiky Madagasikara ery bypasserie ho an'ny district ana Tsimondrano QG ny KMMR zany marimarina kokoa moa zany fa tsy hoe ny antokotiky Madagasikara efa marobe no mpanohana filo Marc Ravalomanana mivezivezy ao amin'izany QG zany ary manao ny fisoratana anarana mametraka an'ireo fokotany sy ireo commune misy azy ireo zany no zany de mbola tsona foana zany isika any amin'ireny toerana maro samihafa ireny zany handray ny toromarika ho an'ny KMMR zany sy ny fametrahana ny quartier général zany fa vonintsika tena vonina be misy tsika hiasika fifidianana ary azo lazaina fa ao anatin'ny vatana tomaty tanteraka sy ny fahavitry anara-tsaina ny ekipa rehetra dia mampiseho an'izay fahavononana izay tahaka izay reo mpikambana amin'ny birao politika Tariandre Zerina Randriamasinoro, ny Cordo Jean-Claude Roger Kotondrina, Andriamatoa Julien Andremorasata, ny ambassadeur Jean-Pierre Maître Eloa, ny ekipa rehetrarehetra miaraka amin'ny solombaviboaka zay mpikambana amin'ny birao politika ihany koa zany de efa mandeha any ananina rehetra any tahaka ny tenentsika teto ny député Mambra Bendrina zay sady secrétaire général faharoan'ny antoky ihany koa tahaka izay ihany koa ny député Rastany de efa nandeha tany Atsimbotany ary mbola hiverina miomana ihany koa nareo any Atsimo Atsinanana fa ho avy tsy ho elany ny ekipa rehetra zany. Zay amin'ny ankapobeny fa
inona moa no resantsika satria rehefa nyresaka fifidianantsika zany dia aleo resantsika zany fa nisy zavatra nanaitra kely ihany ny zavatra resahan'ny filohan'ny seny Andriamato Dama zany tamin'ny fandarina manokana ny tanterahany tamin'ny faran'ny randro lasa teo de hitondrantsika fanazavana kely ty zavatra nyresahany ty fa misy zavatra ihany ahitsy amin'ny fomba fijery azy ary tsy maintsy mba mendrika hitondrana la fimpanazavana zany rehetrarehetra izany alefantsika aloha zany izay fanazavana avy amin'ny président seny izay ho alefa mifalilay sary sy feo dia miverina amitsika ny tenako zany hitondra fandalinana sy fanadiadiana am'ty resaka nataon'ny filohan'ny seny ity ndao arafaly am'izao fotoana zao nefa manao déclaration de candidature daholo ny akamarozan'le olona efa mampafantatra ny programme anasany efa misy miteny hoe za tsy maintsy landa de za manontany anao raha tena resaka lalàna atsika ara-dalàna ve zany raha ohatra ka zay no tiany fa ny tiana io tenenina zany de izahay seny zany de tena manome fahalalàna tanteraka fa ny zavatra tsy miteraka korotana tsy miteraka fanasoketana tsy miteraka inona moa manaza ny sotoavina malagasy noho ny tsy fisiny zay texte mahakasika ny pré-campagne zay io zany karazana balizy ataonay fa raha hiditra lalina am'ireny ny interpellation anao saisine sy ny namana eny ny seni de mety hiteny izy hoe aloha loatra zany propagande ataonareo zany tena tsy ara-dalàna io famohanany programme anasy am'izao fotoana zao io zao aloha nanaovantsika azy faly rehefa aveo ny tsy maintsy averintsika ho resantsika iny rehefa tonga eny solomamboaka zay iaraka idinidinika amitsika momba niny resaka iny fa aleo aloha ty resaka société civile ty faly no alefatsika zany de rehefa aveo iny tsy maintsy ho resantsika fa manakambara amin'iny tsika manakambarytsika monsieur le président seny anazava nyreny zavatra nyresahanao hoe aloha loatra ve ny resaka déclaration de candidature lasa aloha loatra ve famohana programme sy ny sisa sy ny hoe mamela malalaka any seny ho resantsika zay ary misy zavatra ihany mba ampitaina aminao ny amin'ny fomba fijery sy ny zavatra efa niainana teto zany fa aleo aloha ho resantsika ty resaka société civile nyresahan'ny filohan'ny seny ity ny firaisamony pirenena ve ny amba teniko amin'ny firaisamony pirenena de izao zareo ve nanao ny asany ny zareo ne fanetanana ny olona hiditra anatin'ny lisitra eny tokony ho asan'ny firaisamony pirenena zareo mahazo fanampiana mahazo fanampiana amin'ny ataontsika hoe PTF na ny mpamasy vola lazaiko anao gasikara fa raha ny fanampiana tsy teny ny tena hoe izy io firaisamony pirenena io raha hitapitrisa euro mitovy eny am'zany amin'ny vola anampiana ny seny amin'ny basket fond omeny Union européenne de mahavereno am'zareo ny fanontaniana hoe nanao ny asany ve zareo eny ary le koa faly azafady zao zany zavatra resantsika amina resaka ohatran'izao tsika moa mare zavatra ohatran'ireny de tsy maintsy mandeha ihany ny sainany aminy hoe iza moa ny filohan'ny seny no hitondra fanontaniana amina fiarahamony pirenena ohatran'izany ny zavatra andrasana amin'ny filohan'ny seny de hoe nanao ny asany ve ny seny na vita nanao ny asany ve ny seny ka raha ohatra ka tokony ho tapitra tamin'ny faharaiky amin'ny 30 volana desambra ny refonte totale soit disant refonte totale izy na parcelle ihany aza ny hitantsika am'izao fotoana zao dia nitarina taty amin'ny volana janoary faran'ny volana nitarina taty amin'ny faran'ny volana marsa nitarina taty amin'ny avril taty amin'ny volana mai taty amin'ny volana jona fa betsaka ny adevitra mandeha am'izao fotoana zao ny aminy hoe famoronana fokotany fa betsaka ihany koa ny adevitra mandeha am'izao fotoana zao hoe aiza ho aiza mikasika an'ireo brofandatsambato fa mbola misy adevitra hoe naninona no nisy 200 000 mahery roetsy mahery no tsy voasoratra ho an'ny teto analamanga na ihany koa Antananarivo farita mihitsy ary nyty tsika resahana zany anton-javatra iny fa nahoana nisy fitombony ihany koa tany amin'ny faritra sasany ary ny objectif ny seny zay nieritreritra fa 13 500 000 électeurs ny tadiavina zay efa nambarantsika fa tsy mety zany fomba fiasa zany tsy hoe nahita
ponina manodidina 7 tapitrisa zay mbola adevitra satria ohatra nisy isana ponina hafahafa ndray eny tamin'ny fandarana iny azy safiro 3 tapitrisa isany resaka tamin'izay fa 7 tapitrisa eo aloha zany raha ny fantatra ny isan'ny ponina ho an'ny eto Madagasikara zany de mieritreritra ve zany ny senisy ny fitondram-panjakana fa eo amin'ny atsasak'izay 10 tapitrisa 13,500,000 no isan'ny mpifidy hotratrarina ho soratana anarana ao anatin'ny fanavozana tanteraka lisitry mpifidy tsy ohatran'izay le izy fa manao mobilisation maximum anseny ary azo verifiena tsara zany mobilisation maximum zany tokony manao sensibilisation manao communication seny de eo izy mahita ny aminy hoe mety iotra am'ilay 7 tapitrisa tamin'ny fifidianana 2024 zay voarakitra tao anatin'ilay ralina farany teo révision annuelle ny liste électorale no tokony eritreretin'ny seny zany de eo izy vao mahita hoe mety 10 na 1 tapitrisa fa ny seny niaraka ny fitondram-panjakana de nieritreritra fa 13,500,000 ny isan'ny électeur hotratrarina zay tsy fantatsika ny antony na tonga an'izy ireo nieritreritra an'izay na le resaka RGPA ny Instat na resaka fahafahana marza ahafahana mandeha lavitra any am'izay mety ho tetika sy eritreretin'izy ireo ikarakarana ny fifidianana zay makany fandresen'ilay fitondram-panjakana apetratsika foany zany resaka zany de tsika ny teniny aminy hoe tsy azo forceny ohatran'izany io fa aleo andeha arak'izay tokony ho hita sy tokony ho fatapatatra ny aminy hoe misy refonte total mety iotra am'izay ara ny ho hita mety ho latsak'izay aza fa raha ny tokony izy tokony iotra n'le 9,900,000 tamin'ny ralina aloha zany le izy ary nampiasaina tamin'ny fifidianana 2018 lasa teo de verenatsika zay adevitra zay ny aminy hoe naninona ny seny no nany filohan'ny seny no miresaka n'le société civile alahelom-bola ve satria nahazo 1 million d'euros ny société civile de milaza ny amin'ny nanao ny asany ve ny seny nanetan'olona ve ny non nanao ny asany ve ny firaisamonim-pirenena nanetan'olona ve izy ireo satria zay no asany de zao aloha resantsika hoe tsy anjaranao président seny no miresaka an'izany na mety manontany mifantaniana manko midika ihany zany hoentriky mifanamelohana ankolaka ihany am'le hoe tsy nanao ny asany zany le société civile nefa nahazo vola be mitovitovy ny vola azo ny seny zay mirotsaka ao anatin'le basket fond zay le tianyteneny ao anatin'izay ka tsy anjara ny filohan'ny seny na ny seny no miresaka an'izay ataon'ny société civile ny anjara ny seny ary tokony nametrahana fanontaniana sy tokony valiany seny de hoe afapo tamin'ny asany ve ny seny tena nanetana ny olona ve ny seny ampy ve le tablety naparitaka tany amin'ny fokotany manodidina ny 6 hetsy non manodidina ny 7,000 sy ray alina na 19,000 fokotany eo ho an'ny eto Madagasikara tena ampy an'izay ve lay tablety zay tokony naparitaka isaky ny fokotany tena navita nanao couverture nationale ve reo agent électoraux zay naparitaka ny seny ary voalaza sy no heverina fa tokony ho peyena mba hanao an'izany fantsana amin'ny fanavozana tanteraka ny lisitry mifidy zany ary ny teny ve ny seny manoloana ny antso nataony ho an'ny vondrona toko politika hoe manaovinareo fanetanana kanefa nosakana ny reny vondrona toko politika ireny tahaka ny antokotika Madagasikara tsy hanao fanetanana tsy afaka iona amin'ny vahoaka afapo am'izany ve ny seny ka afaka nyteny tamin'ny tandro filaminana afaka miteny tamin'ny fitondram-panjakana zay mame an'izany baiko zany tsy mety io fihetsika ataonareo io fa tsika raha mijery an'izao zavatra ao de zao tsy anjara ny seny na ny filohan'ny seny no hiteny zay fiasan'ny société civile any ny société civile dia tsy manana compte rendre mihitsy makany amin'ny seny na ny filohan'ny seny raha am'ty lafo ny resahany ty ny PTF no nanome vola azy de any amin'ny PTF zany partenaire technique financier izy ano izy no tokony manao an'izay tatitra zay ho an'ny firaisamonim-pirenena reo ny patron ny nanome vola azy de reo ny tokony mahafantatra ny aminy hoe nanao ny asany ve le société civile zay ny débloqué na 1 million d'euros
fa ny nataony tany amin'ny tandrifiny tany anazy iny fa ny anao seni de zao nanentan'olona ny nataonao afa-po amin'ny asa fanentanana ve seni afa-po amin'ny fanoratana anarana ve zay nataon'ny mpifidiny seni ary zany ny tena anaovany seni raha ny tokony izy mobilisation sensibilisation communication mafy be satria nisy vola natokana hanaovana an'izany refonte total izany manodidididina tany amin'ny 50 miliara tany hoany de zany lela vola zany no anontanitsika tsara hoe afa-po ary niasa araky ny tokony izy hoe ny lela vola menany seni hanatanterahana an'izany refonte total zany de ny vahoaka ny tokony hanontany an'le filohan'ny seni sy ny seni satria volam-bahoaka io fa tsy volan'ny gouvernemanta na volan'ny prime ministre na vola ministre ny aty-tany na volan'ny filohan'ny repoblika fa efana fotsiny no menan'ireo olon'ireo tamin'ny alalan'ny filohan'ny repoblika de le filohan'ny repoblika no safidy mpiara-miasa aminy ao anatin'ny gouvernemanta de ny lalàna no ahafahan'izy ireo mikirakira n'le volam-panjakana fa tsy azo io vola io fa volam-bahoaka noho izany ny asa araky ny tokony izy hoe le volam-bahoaka nampiasain'ny seni hanaovana fanentanana hanaovana fisoratana anarina tao anatin'ny lisy-pifidianana de io ve le tena nandrasana tamin'le asan'le seni ka mba azo everina nisy iny zay hoe fifidianana tsy mitanila fifidianana madio fifidianana malalaka fifidianana mangarara fifidianana ara-demokratika de azo esany io liste io fa mbola nametraka reserve anjany adevitra izany ny teo anivon'ny OIF momba nylay liste efa mivakitsika teto le hoe fehezanteny famaranana nataony ny teo anivon'ny OIF mivakitsika teto zany hoe manalasala be ihany ity teny zay mifono hevitra diplomatika fa azo diniana tsara ity famaranana ny teny momba ny lisy-pifidianana nataon'ny OIF iny any zany ny adevitra ka tena tokony na niasa mafy ny tety fa raha tsy ny tiby mangeny niasa mafy raha tsy ny filomarika ravalomalina ny niasa mafy raha tsy nietsika pro ravalomalina ny ASPR na ny FLN sy le autre parti politika ny niasa mafy tsy hotratra lay mpifidy folo ka hatramin'ny 2 tapitrisa tsy hotratra tamin'io ary efa impiry niembotra moa le izy ka nalay 9 tapitrisa ary zay mpifidy voasoratra anarana tamin'ny fifidianana 2024 naika tsy tratra ny seni taty amin'ny volana desambra 2024 fa nitarina foana le izy de zay averintsika ny amin'ny hoe tena nanao ny asa ve le seni averina am'zany le fanontaniana napetrany amin'le société civile fa izy no anontany société civile ary ny société civile tsy mila manao compte à rendre na manao compte rendu any amin'ny seni satria tsy reo no namme vola azy fa my PTF fa itsika ndray zany mitondra an'le adevitra ny aminao hoe tena nanao ny asa ve seni tena afa-po tamin'ny asa ve seni raha lisy-pifidianana andresahana fiable ve io lisy-pifidianana io afaka etrehana fifidianana ho avy zany rehetrarehetra zany mila dégazena zany sosisy réserve zany de ny seni no resahantsika an'izany satria volam-bahoaka volam-panjakana kidia fanjakana vahoaka malagasy no ampiasainy lay voameram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana ka any amin'ny fanoratana anarana ao anaty lisy-pifidianana no tokony miasa mafy le seni tena mitety mandondona ny isa tokantrano fa tsy vitany zany taty mois de janvier ane de efa niabandonina lay mpanisa mpifidy isaky ny fokotany satria betsaka ny tsy nahazo ny volana de nisy nitazona an'le carnet zany mbola olana zany lasa nyfihinindra mpanisa mpifidy le carnet satria taony tsy nahazo vola fatatsika tsara fa 300 isaky ny takela iray zany no naloha tamin'ireo mpanisa mpifidy de averintsika ny fanontaniana tena navitan'ny asa ve le seni ary tena afa-po tamin'ny zavatra nataony io ve ny seni fa tsy anatsikafina zay mety lela vola azo société civile na mety hoe nanao ny asany nanao fanentana tsy asany rehetra zany fa zao tatsoroka noho nomena na ho an'ny société civile na ho an'ny antoko politika sy mivondrona toko tatsoroka noho natao
fa ny tena manao ny asa de ny seni ka rehefa hitandretra fa tsy mahavita n'le asa le seni tsy nahavita nanao fanentanana le seni de ny ady mafy ny société civile ny ady masy ny vonina antoko politika maro samihafa mba hanampy an'le seni ao anatin'izay asa zay ka am'izany fotoana zany de tena nampirisiana mihitsy mivaoka hoe ndao nareo misoratra anaritra satria tena olom-pirenena maka andraikitra mamita andraikitra ianareo rehefa misoratra anarana ao anatin'izany lisy-pifidianana zany fa kosa any amin'ny fifidianana tsy azonao terenana ny olona mety manana ny safidiny izy na andeha hifidy na tsy hifidy ary mety manana ny safidiny koa izy na hisafidy kandida na anao vato fotsy izy tsy vato maty fa vato fotsy manana ny safidiny izy am'izany fa raha ty amin'ny fanoratana lisy-pifidianana tena tokony ny asa mafy mihitsy lay seni nyresaka tamin'ny olo-pirenena isa tokantrano mihitsy ny hoe zoanao tanteraka ny tokony ao anatin'ny lisitry mifidy mila ao ianao mba hanatanteraka nylay fepetra takin'ny lalàna anao dia ny ho mpifidy ao anaty lisy-pifidianana fa zao mba hiarovanao ny safidinao ihany koa mba hahafahanao ihany koa miteny araky ny nomeny lalàna anao isaky ny 5 taona hamme handraikitra am'izay olona homena andraikitra hitatana an'le firenena mba hahafahanao manara-maso tsara ihany koa ny fifidianana ho avy eo ary mba hahatonga anao ihany koa mety mpikambana eny anivo mibirao fandatsaham-bato sinsisa zay zany tombony lehibe ary mba hahafahany ihany koa mirotsaka ho fidiana raha ohatra ka mahatsiaro izy fa mandray andraikitra na handray andraikitra ho an'ny firenena ka mirotsaka ho fidiana ho an'ny fifidianana ho avy zany de any ny seniny mila manery mihitsy le olo-pirenena ndao nareo misoratra anarana raha ny tokony ho izy efa sotomoko am'izay mihitsy ary le adevitra de navita sa tsy navita le seni tena refonte total ve nataon'le seni sa refonte partielle de naninona le seni mbola nikidikitika an'lay liste tamin'ny ralina na hoe pour information fotsiny ary de ny utilisena le information hitan'lay seni tao ara-dalàna ve mbola fikitehana ralina nefa efa refonte total lalàna manokatra ny ralina de lalàna taiza na hahafahany seni na fahefana ohatrany ahoana na hahafahany seni nanokatra izany zany ametrahantsika fanontaniana daholo zany fanotondratsika fa nazavana l izy ny am'ty hoe naninona ny seni no nyresaka adevitra tahaka zany na le filohan'le seni akaka ihany le izy makaka ihany le izy tsy anjarany zany ny anjarany de tokony mamalo ny vahoaka izy hoe afapo zay na tsy afapo na mbola betsaka ny dingana mbola tokony ho atao fa iny aloha ny vita iny ny tratrany moyen iny ny tratrany ny fikarakarana ny fifidianana zay nikarakarain'ny seni point bara dikany averitsika ny fanontaniana tena nanao ny asana na netan'olona ve ny seni nahazona lisy-pifidianana zay ao ampiasaina ny fifidianana ho avy eo apetratsika amin'ny seni zany fa tsy ny seni no mametraka fanontaniana amin'ny fiarahamonim-pirenena fa ny seni no mametrahana fanontaniana de mamalo ny seni hoe na tsy mamalo ny seniny aminy hoe nampiasa ny vola araky ny tokony izy zay mamalo ny seniny aminy hoe azo esana anatanterahana fifidianana io lisy-pifidianana io sy ny sisa ao anatin'izany adevitra zany feveritsika aloha le izy raha tsy fipetraka ihany le resaka ndresahan'le filohan'ny seni raha miresaka firaisamom-pirenena izy ny firaisamom-pirenena de any an'izay namme vola azy izy no manao tatitra any an'izay namme vola azy izy no mitondra ny fomba fijerina fa tsy misakana koly nefa zany ny hitantaran'izy ireo ny zava-misy hita ny teny vao fiarahamonina arak'izay fanetanana nataony ka mety anaovany interpellation na mety anaovany remarque na mety anaovany réclamation raha ilainy zany na amin'ny fomba nikarakarana aniny lisy-pifidianana iny rôle ny société civile raha teo ihany koa no miresaka am'de olo-pirenena netitsika zany adevitra zany tam'ty fandaharany ity satria itsika de manana zavatra maro be zay hilana mivaly tenin'ny seni sy ny aminy hoe ohatra ny jery fa tsy nahita doublon sy ny sisa de ozy tsika azafady tompoko manam-pahaizana momba ny fifidianana administrateur civile ilay rangano teny aniny zay filoha lefitry ny seni teo aloha
donc tsy hiteniteny foana le ramose satria raha zay ny fomba fijerin'le filohan'seny am'izao fotoana zao zany de tehiteny izy hoe tsisy doublan io liste io na tehiteny izy hoe faux débat ny resahanareo doublan tamy 2018 zay mitaky an'le crédibilité an'lay élection lasa iny ny fahadiovan'ny élection lasa iny de tsy ny seny zany mila manadio an'zany fa ny ataony de hoe ahoana ny tsy iverena ny miady hevitra momba izany am'ty listra ty de ny seny ihany de fa nahita fa ry zareo raha namafa doublan dikan'izay raha nahita ry zareo sy namafa doublan araky ny fomba fijeriny misy koa zany ho an'le teo aloha de efa mitenitsika anomalie ve zany sa fraude hafa ny anomalie fa hafa ny fraude de misy risque zany am'y resaka fraude électorale satria lasa misy mpifidy ateraky lay doublan mpifidy matoto na mpifidy ainko zay tafiditra ao anaty listra mba hahafahana zany mahazoka mpifidianina tsara ho an'ny candidat zay mampiasa an'zany zany adihevitra daholo zany tokony resahana am'izao fotoana zao ka miainga avy amin'io lista io aloha satria io aloha zany ny vokatry ny seny rehefa avy eo ho ny filomarika Ravalomanana ndao atao audit ny logiciel amoana voka mpifidianana ho avy eo mbola fisorohana daholo zany ny amin'ny zay mety olana teraky ny fifidianana de sosikevitra nomeny ny anivon'ny antokotiky Madagasikara sy ny filomarika Ravalomanana de mbola miresaka ihany koa ny amin'ny hoe ny tsaratsara kokoa mety araky ny protocole ny sadeky de ny karaha-pifidianana misy sary ho an'ny mpifidy tsara zany mba ialana an'le mpifidy matoto ka afaka mandehandeha etsero na hoe afaka kosikosena any lay listry mifidy satria tsy voamarina ny fisin'lay tena mpifidy amin'ny alala ny karaha-mpifidianana vaovao zay misy sary de mba miena am'izay fotoana zay le risque miena am'izay fotoana zay le aya ny amin'ny hoe mety isy fraude le fifidianana io satria ny zavatra tena atahorantsika mafy am'izao fotoana zao halatra osoka ary corruption électorale halatra osoka kolikoly ara-pifidianana zay ny zavatra tena tsy maintsy tandremana mafy zay ny zavatra tena tsy maintsy tandremana mafy ahoana ny isorohana an'zany halatra osoka ary kolikoly ara-pifidianana zany satria misy miketrika an'zany rehefa mahatsapa sy mahafatapatatra ny amin'ny hoe tsy tafavoaka tsony zahay ary efa nietitsika nge zany teto amin'ny fandaharatsika tamin'ny herinandro efa manomboka fantatra le fironana hoe mirona makaiza tendance io resahantsika io de tsy mila resahana be zany fa mandeha ny amin'ny fiarahamonina ianao de miresaka aman'olona de mazava ny tendance efa misy tsapakevitra vita mandehandeha am'ireny resaka atao reny makaiza le rivotra de raha ohatra ianao zany tsy mahatoky de miala eto Antananarivo ianao zany mandeha 10 kilometatra araky ny tenin'le filohan'ny repoblika fa mandeha 10 kilometatra tena mivaky lo fiainana sy fifidianana sy mpitondra ho avy eo le malagasy de fantatra hoe makaiza le fironana sy le rivotra mandeha am'izao fotoana zao de raha tsy mindray ianao mandeha makany amin'ny faritra indray ianao de fantatra tsara mazava tsara ihany koa ny hevitry ny olona rehetra ny faritra de reny ahafahana manao tsaokevitra reny amin'ny hoe tsy tafavoaka le fitondram-panjakana ary fantatra ny zany ho an'ny vaovao anatin'le fitondram-panjakana ane fantatra zany ry zareo sy ny fikambanana ampiasaindrareo mahatsapa an'zany hoe tena manahirany ty de mitady fomba maro samihafa de ohatra ny leseny indray no miaro an'le fitondram-panjakana ho resahantsika moa iny adevitra faharoa teo iny ao anatin'le hoe programma lasa losa izy ho resahantsika iny mihoatra lavitra an'zany zavatra tokony resahan'ny seny ny aminy hoe mametsiny na miinterpele na mamerina araky ny tokony ho izy ny sakatsakana atao amin'ny olona zay manentana mpifidy
zany ny zavatra tokony ataon'ilay voamera-pirenena mahaleo tena misahana amin'ny fifidianana fa tsy sa tsy samyteny lay seny ary zay natokony natonga ny filomarika ravalomanina ny teny mitenena nareo senia de ny teny le seny fa zao na medecine-dray izy amin'ny olona nahazo vola manao fanentanana ny fiarahamonimpirenena na medecine-dray izy amin'ny olona efa mampiseho fahavononana nanambara firotsahany ary efa nyresaka ny amin'ny programa anasany ho resahantsika zay rehefa aveo ho resahantsika mihitsy zay rehefa aveo satria ny antony mahatonga atsika amin'ny resaka an'izany misy zavatra maro be azontsika resahana amin'ny zavatra tenenina iny na tiana na tsy tiana famezana tombony ho an'ny fitondram-panjakana zany adevitra zany famezana tombony ho an'ny fitondram-panjakana ny adevitra zay nenton'ilay filohan'ny seny tamin'iny resaka nandeha kely nenotsika iny fa ho resahantsika rehefa aveo zany alohantsika hiaraka amin'ny solomaam-bahoaka rehefa aveo ny resaka azy mba ahatonga n'le izy hoe tsy mandendeha ho azy aloha fa misy adevitra tokony resahantsika zay ny amin'iny fa antany any namana falitsika misy video zay tokony ho alefa raha ohatra hitany namana faly raha ohatra ka tsy hita moa le izy de ho resahantsika ihany le izy satria misy rivotra fahafa mandeha ty Afrika am'izao fotoana zao ty resaka Rosiana sy Wagner ty raha ohatra moa zany hita amin'ny faly izy de ho alefany amintsika io ihany le izy am'izay fanadedinzay inona zavatra tiatsika resahana zany mila fitandremana be zany satria akaiky fifidianana dia betsaka no sarogaroka zay ngamba no azo adikana an'izy betsaka no mikofokofoka any ambadikana mitady firenena vahiny hiara-iasa mitady vondrom-pikambanana maro samihafa hamatsy vola de raha tsy mailo sy mitandrina ny kandida maro samihafa zay mety mananeritreritra ny rotsako vidiana dia voafatotry reny adevitra reny fa ty adevitra resahantsika ty ny am'ty resaka Wagner ty mila mailo tena mailo tsika eto Madagasikara satria tafidy tamin'ny adiny grande puissance zany ny situation aty Afrika am'izao fotoana zao io zava-misy any Mali io ny zava-misy any Guinée ny zava-misy any Burkina Faso ary ny zava-misy any Niger am'izao fotoana izao zay tafiditry ny tanany Wagner sy ny Rosiana mila hitandrematsika mafy averiko tsara tsy manana fidiram-bola io Wagner io efa nyresahana teto momban'ireo hoe izy reo paramilitaire reo zany vonim-pikambanana ivelan'ny tafim-panjakana fa tafika manokana zay olona tao anatin'ny tafika Rosiana taloha no mitantana azy no lehibeany de manao endrika fampandritany aty Afrika reo ka ny ahafahandreo mikaroka vola de miditra amina grande mine na manao fitrandrahana ato amin'ny tanànany Afrika amin'ny arena kibony tany de mahita ny diamant mahita ny uranium mahita karazam-bato maro samihafa atramina volamena de avy amin'ny alalan'ireny izy miditra amina firenena reny afrikana indrindraindrindra moa zany tena iasany mafy reny no avadiny vola trandrahany de avadiny vola de reny rehefa aveo no hanakaramana an'ireo mpikambana ao anatin'le Wagner fa miara mitakosina an'le fitondram-panjakana ihany koa am'izay afaka miara-miasa amin'izy ireo zay ho any tsy maintsy tandremana mafy mety manana an'le rivotra n'le hoe hanakisaka an'le mpitondra zay iverina fa tsy mahay mitantana firenena lay miaramila any amina firenena maro samihafa nresahantsika teo Mali resahantsika teo Guinée nresahantsika teo Burkina Faso nresahantsika Niger ry Traoré zany eo anatin'izany ry Assimi Goïta ao anatin'izany resahantsika zany ry Mamadou Doumbouya de ty moa zany misy any général Tsoani ity ho an'ny any Niger fa ato ambadika amin'ny lalao le Rosiana sy le Wagner de eo mila tandremantsika mafy satria lasa misy intérêt deja am'le firenena arovany aloha mazava ho azy Rosiana izy
fa am'zareo bakoaviny le arena ty Afrika indrindrandrindra am'le arena kibony tany ary rehefa matanjaka izy lasa afaka amin'ny fesy mibaiky fanjakana de eo le tema tsy maintsy tandremantsika mafy akaiky fifidianantsika zao de tandremana mafy tsara zany tsamanavatra zany ny amin'ny hoe mila misaina tsara ny amin'ny zava-misy aty Afrika isika fa tsy midika korony zany hoe mety koa ny fiarah-miasa amina firenena matanjaka maro samihafa fa mila fitandremana ihany koa fa ty aloha ny resahantsika ny olatsika de zao ny amin'ny hoe manan-karena loatra Madagasikara amin'ny lafi ny arena kibony tany ka mety ampitsiriritra ny rehetra ka rehefa akaiky ohatran'izao ny fifidianana betsaka no mirangorango ka rehefa mirangorango raha tsy mitandrina de miangaze an'le firenena mihitsy lay engagement ataon'le candidat any ambady any amin'ny fikarohana loharam-bola samihafa de eo ny tsy maintsy tandremantsika mafy mila fitandremana mafy zany fa raha tsy mitandrina mafy anjantsika ho sahirana le firenena atsoatsy tsy mora ny gere ary zay ny olona nyty fitondram-panjakany ty be loatra ny olona nampanantena iny sy ny olona nanampy azy de théorie devable an'ireo rehetrarehetra eo ao mpandrara matanjaka be teto an-tanàna ao mpanao politika sy antoko politika maro teto an-tanàna ao ny avy amin'ny fireneny dehibe isan-karazany fa ao ihany koa ny mpandrara mialatsiny a mifehy tontolo ara teo karena eto Madagasikara sasatsasany karana ao ihany koa ny avalina vondrom-pikambanana hafa zay mety nariry sy ny tsiriritra ary mieritreritra fa zao ny mondialisation na sy efa zao globalisation no zany raha mandeha amin'ity Madagasikara metimety kokoa aminay miara-miasa n'le mpitondra de misy engagement be tabe nataony tany ambadika tany ka teo redevable an'ireo tsy maintsy valiana daholo any le olana lasa misy engagement entin'le candidat manoloana an'le firenena de miverina an'le adevitra len'le filohan'ny repoblika hoe elana am'le candidat fako felo io ozy izy mialatsiny fa netsitsika taona inona natao hoe fako felo io tsy anjaranao mihitsy no mitady an'izany hoe candidat faro felo io sy ny sisa ianao ara problema mahafrantsay anao fa ny olona de zao hoe mba te hitondra ny aport no an'ny tanindrazana izy gasy ray madio tsara izy sady madio araky ny fiaviana madio araky ny tena hoe firazana fa madio ara-taratasy madio ara-taratasy zany hoe tsy mizaka zom-pirenena hafa ivelany lay a zom-pirenena malagasy azy ka tsy anjaranao zany no miteny farofelo io ho an'le filohan'ny repoblika ny tena an'iny de hoe nakarina 200 millions d'ariary lay vola ny candidat contribution na ihany ko lay caution tsy lay filohan'ny repoblika ny tokony anao an'izany mila ifampiresahana amin'ny seni aza zany hoe nareo mpikarakara ny fifidianana mety vera ohatra ka ohatran'izao no atao na mety efa nyresaka tany zareo angambany de hoe anisany moyen koa zany ahafahana mielimine candidat sasany fa zany ara vao mainka prosihana ny candidat zay olona tia tandrazana satria ny firotsahako fidiana tompoko dia fitakiana andraikitra ho an'ny antoko politika mba hijoro raha izay fa faharoa akoatrany hoe hisedrana ny lay safidim-bahoaka zany de faharoa ihany ko ampisehoana ny fitiava-tandrazana ny fahasahina mandray andraikitra amina manday elektif de enao ndray no misakana azy ho an'ny fitondram-panjakany zany resahantsika zany nahazo an'izay resaka zay tsika satria ao anatin'ilay adevitra ny fifidianana zao adevitra resahantsika zao ka eo zany teneniko hoe lasa miteraka engagement be tabe ndraindray le zava-misy tahaka izao eo a mampamailo tsika androany mbola tsy resaka hoe taizavony ny efa ntsiriritin'lay vakinera ary nanahirana aza lay fiarahan'le vakinera sy ny rosiana tamin'ny position Madagasikara tamin'ny adiny Rosia sy Ukraine ary nakana position tamin'ny vote natao Madagasikara teo anivo ny firenena mikambana tamin'ny heritaona nisan'izay latsabato zay tany amin'ny fiandohan'ny taona tany le izy 2022 sy taty amin'ny volana septambra taty 2022
tarika olana mihitsiny zany ary nahafa-baraka amin'ny Madagasikara tamin'ilay fanesorana n'ilay ministry ny raharaham-bahiny sy ilay vote nataony Madagasikara, satria lasa misy engagement hafahafa mandeha any ambadiky any fa ho resahantsika zany satria nanantsika zany hoe aiza le orinasa esa nitrandrahana renakibony tany tsy riritin'izy ireo, aiza le tian'izy ireo atongavana, de lasa zay tonga rehetra zany de mandrapaka maka tsika mbola tsy amoaka aloha hoe ahoana ny any Betsika, ahoana ny any Tambary, Maivatanana zany resahantsika zany, ahoana ny amin'ny Mananjary, sisisa sy ny sisa marobe azosika resahany zany, ahoana ny any Breville any, ahoana ny resaka Kroma, mbola resahantsika zany rehefa tonga ny fotoana rehetra, tsy mahafantajava sika no miresaka am'zany, fa atreo aloha nitondrantsika niny adevitra iny hoe misy rivotra mandeha aty Afrika, fa mila mitandrina be mihitsiny mba tsy ho tafiditra zay fandrika zay ny amin'ny hoe misy vondrom-pikambanana ivelan'ny fanjakana fa tena mpamatsy vola be ary miara-miasa amin'le fanjakana hanoatrangan-javatra ohatran'izany, de mila mitandrina be tsika. Averintsika aloha zany ity vidéo ty satria akaiky fifidianantsika zao, dia averintsika ity vidéo ty mba hahafahantsika ihany koa zany mamisavisa sy misaina tsara ary hitandremany rehetra zany amin'ny atrangan-javatra misy ho an'ny eto Madagasikara. Le dossier est brûlant. Dans ces pages fournies par les services secrets américains, les preuves d'une ingérence politique russe. Depuis 2014, elle aurait fourni 300 millions de dollars, soit environ 295 millions d'euros, à des partis politiques et des candidats dans plus d'une vingtaine de pays. Nous considérons qu'il s'agit là d'estimations minimales et que la Russie a probablement transféré secrètement davantage de fonds qui n'ont pas été repérés. Nous pensons que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Si aucun pays n'a explicitement été nommé, une source proche du dossier indique que la Russie aurait dépensé environ 500 000 dollars, soit près de 493 000 euros, pour soutenir un candidat du Parti démocrate d'Albanie de centre-droite lors d'élections en 2017. Mais également des partis ou candidats au Monténégro, en Bosnie et à Madagascar. En Europe, ce sont des contrats fictifs et des sociétés écrans qui auraient été utilisés. Amérique centrale, Asie, Moyen-Orient et Afrique du Nord, aucun continent n'est épargné. Ici, il y aurait eu des acheminements de fonds de compagnies publiques russes. Aucune révélation sur les États-Unis, mais fin juillet, le procureur du district de Floride avait tiré la sonnette d'alarme. Des sanctions avaient été émises contre 2 personnalités russes accusées d'avoir financé de la propagande pro-russe et soutenu un candidat à un poste de gouverneur. Le Kremlin ne s'est pas prononcé sur le sujet, mais n'a pas manqué de rappeler que Washington ne montrait pas vraiment patte blanche. En cause, leur soutien à des coups d'État en Iran et au Chili. Tamin'ny 24 reny de misy dikany matoa resahana ao anatin'ny fanadiadiny iny Madagasikara. De misy kilalao-mbola be 500 000 dollars, 300 millions de dollars miodikodina ambadika zany adevitra rehetrarehetra zany. De akaiky fifidianantsika hoa de mila fahamalony zany rehetrarehetra zany. Ary misy rivotra mandeha mitsoka aty Afrika de mila mailo am'zany koa ny Malagasy, mailo am'zany Madagasikara. Mba tsy ho tafajabaka zany tsika tenenina. Fa tsika de miteny hoe tena mila Malagasy madio rano, mila Malagasy tena tia tanindrazana, mila Malagasy manana fahavonona ametraka an'izany fanjakana ray aman-dreny, fanjakana ekina ny vahoaka, azo ny vahoaka antoka, ka tsy ohatra n'izao zavatra mahazo amin'ny fokon'olona zao any amina resaka dahalo amin'ny Mangabe na any an-tenina no mahazo le vahoaka, fa tena mianteritra izy hoe misy fanjakana en paix izy, satria sécurisé ny fanjakana, matsiaro tena milamina izy satria tena arovan'le fitondram-panjakana. Fa raha zao zava misy ainatsika isan'andro san'andro zao
de miverina araky ny tenin'ny député Todsoa, velona mitaitaina maty mitaitaina, zay le fiainan'le malagasy. Velona mitaitaina amin'ny tsy fandriam-pahalemana, velona mitaitaina satria tsisy sakafo, velona mitaitaina satria tsy misy asa, velona mitaitaina satria tsy mahatsabo tena le malagasy, velona mitaitaina tsy afa-mianatra le malagasy, fa maty mitaitaina ihany koa satria mbola misy mangalatra koa le tolapaty, mbola misy mangalatra hatramin'ny maso misy makany anatin'ireny fasan'ireny. Hoy ny namana iray avy amin'ny Morondava, avy any Beloa-sur-Mer, rehefa tonga teto amintsika teto ny vahiny, zao ny tenenina: ohatran'ny sanatr'indresaka fitrandrahana arenan-kibon'ny tany ny zava-misy any faritraritra Menabe iny, tonoany moa le toerana fa tsy tadidiko izay, noho ny alatra zay vaky fasana ataona dalo, vaky daholo ny akamaroan'ny fasana. De ahoana foana ary mba iainan'le malagasy, ahoana ary mba hahafahan'le malagasy mivoaka ao anatin'le situation na le zava-misy manahirana azy amin'izao fotoana izao. De zany ny everitsika fa tsy maintsy mamerina fanjakantsika zay iantera mivoaka, azo mivaoka antoka, fanjakana hitondra filaminana azy, fanjakana tsy androba azy, fanjakana tsy etraketraka aminy, fa tena irara vahoaka, zay no antenaitsika ny fanjakana ho avy eo. Ary ihany koa indrindrandrindry ty fanjakana hitsijo an'ilay maha olona mihitsy, satria amin'izao fotoana izao tsy voadinika mihitsy le maha olona, tsy mihinan-kanina le vahoaka, tsy misy miaro le vahoaka, tsy misy mitsabo le vahoaka, tsy afaka miasa le vahoaka, tsy afa mianatra le zana-bahoaka. De zany zava-misy dikan'izay ny rafim-pisaina rehetrarehetra hialtrehana ny fifidianana ho avy io, de tena zay mihitsiny hoe fanavota-pirenena, tsy amerenana itsony amin'ity fanjakana ity. Efa voapirofo tamin'ny teteza mita, ary efa voapirofany koa tao anatin'izay 5 taona latsaka kely zay nitatana amin'ny firenena, fa tsy hainy tsy zakany ary tsy mety amin'ilay mitatana fanjakana. Tsotra be zany ady hevitra ataontsika izany, tsy hainy tsy zakany tsy mety aminy le mitatana firenena. Manao fandraharana amin'ny fandraharana tandrify azy no mety an'ilay mpitondra fanjakana sy mitatana firenena amin'izao fotoana izao. Fa raha izy ireo no hoe nde haverina fantelony, satria raisitsika manda voalohany le tamin'ny teteza mita, manda faharoty, ka raha mbola mieritreritra fa ho haverina fantelony, de pira noho ny antra tamin'ny teteza mita sy ny amin'izao fotoana izao no mbola azo an'le firenena. Ary efa nresahantsika teto zany hoe inona moa tsy efa nitranga teto Madagasikara zay tsy nisy tao anatin'ny 80 taona, ka nisakanana ny tsy hiverenany ary tsy isina trangan-javatra hafa indray no anton'ilay hoe fifidianana fanavotam-pirenena. Zay nge ny antony mahatonga atsika resy lahatra hoe fifidianana ny tokony atao fa tsy teteza mita. Ny antony efa maikitsika anapaka le trangan-javatra misy amin'izao fotoana izao, le tsy fanjari-pitantanana sy tsy fahaiza mitondra, mampahantra vahoaka, mamotika firenena, zay ataon'le mpitondra fanjakana sy mpiaradia aminy. Fa mazava tsara voalohany koa de tsotra be, ho fanajana ny lalam-panorenana ary ho fanajana ny androm-panjakana sy ny vahoaka. Ny vahoaka isaky ny 5 taona vao mba haneho ny safidiny, io zany no andraisantsika vahoaka ny safiditsika, hametraka indray zay heverintsika fa olona tokony hitatana an'le firenena. Ka isaky ny 5 taona, isaky ny 4 taona, raha ohatra izy fifidianana be ny tanàna no anatanterahana izany, ka ho fanajana an'le vahoaka, ho fanajana ny androm-panjakana, satria androm-panjakana ny atao hoe filoham-pirenena,
ary ho fanajana ny lalam-pandroena satria voasoratra ao anatin'ny lalam-pandroena zany de manohantsika hoe tanterao ary ny fifidianana nisika raha teo koa efa maika hiala ao anatin'izao olana samihafa isanandro sanandro zao eto a Madagasikara ne misy an'izany hoe fiaram-panjakana entina manao a rally tsotsotra zany eto Madagasikara misy olona manapatra fahefana miady atsena ny mpikambana ao anatin'ny androm-panjakana manao zay dany ny kibony mpikambana ao anatin'ny androm-panjakana sasany eto Madagasikara misy an'izany satria mihevitra fa manana fahefana de azo atao daholo zay tonony atao rehetrarehetra azo atao daholo zay fanapahan-kevitra raisina any am'izay tandrifa an'izy ireo eto mifeno an'izany dysfonctionnement zany eto Madagasikara misy an'izany ary zavatra tsikaritra am'izao fotoana zao ny cessation de paiement tsy niainana zany nandritry ny repoblika amin'ny fandimby mametraka entim-pitantanana tsara ihany ary mba mametraka an'izany orthodoxie financière tsara na budgétaire izany ny mpitondra ny fandimby feto Madagasikara nge mandefa hoany fotsiny zay tiana avoaka anatin'ny kitapo-molam-panjakana ka betsaka ny vola avoaka amina trangan-javatra hafa noho ny hoe vola tokony avoaka ny fitondram-panjakana etrehana zay zavatra ambara ny lalam-pandrena de fifidianana mandeha ho azy ny fahamoam-bola ho an'ny jirama amin'ny subvention amina milliard day milliard mandeha ho azy ny fahamoam-bola amin'ny tony autoroute tony katso nefa le autoroute fa raha ohatra ka misy famoam-bola momba ny fifidianana zay ny lalam-pandroena no miresaka azy de marisarisa mokany zany le fitondram-panjakana de azotsika an-tsaina ny dikany satria na izy ara tsy ahatokony tena nolany rehefa tena mandeha araka ny fahadiovana sy ny fahangararana le fifidianana de zay no zay hoe mila mailo mandrakariva ny voaka malagasy fa tsy manana akoatra n'ity Madagasikara ty tsika tsy misy akoatra n'ity tompoko eto ambonin'ny tany ary tsy par accident na tonga atsika hoe malagasy tsy par accident na tonga atsika ho malagasy fa tena zay le planin'Andriamanitra ity le Madagasikara niendaka tany Gondwana lay saritany be le tany be lay niraikitra tamina karazana firenendehibe tany fa mikisaka misy tsika de nahazo an'ilay île la grande île Madagasikara de mahafinaritra feno ato daholo ny arena rehetra resahako foana ty mifovo maraina ianao mivalan-drano eo ambony volamena pétrole eo ambony émeraude eo ambony cobalt sy ny nickel fasy mainty sy ny sisa mandeha misafitare ianao mahazo rano tsara feno rano amin'ny toerana rehetra alianao eto Madagasikara ary ny rano aza nanaovana fitsinjarana ny faritra ny district amin'ny alalan'ny rano amin'ny akapobeany nanaovana fitsinjarana mandeha indray ianao mahita ranomasina feno arena amin'ny alalan'ny hazan-dranomasina maro samihafa miditra ianao aty ala feno arena be tsy fakahitana sady ala no biby maro samihafa zay eto Madagasikara no ahitana karazana varika maro samihafa eto Madagasikara no ahitana karazana orchidée maro samihafa de aiza ianao ny ahita ohatry ny titsony zay ny tsy maintsy arovantsika n'le Madagasikara ho an'ny vahoaka ho an'ny manam-pahaizana ho an'ny rehetrarehetra zay verina fa tia tandrazana aza mitady firene-kafa eto Madagasikara tompoko misy an'izany hoe mifankahazo teny raha eto ande ho an'ny toliara azoko ny tenin'ny tandroy azoko ny teny mahafaly azoko ny tenindreo masikoro raha miresaka koa fantatr' izy ireo ny zavatra tiako ambara raha eto amin'ny mandeha makany Antsoy fantako ny tenindreo tsy mety reo fa tsy hoe eto de mandeha kely atsy-atsinanana de mitady mpandika teny ohatran'izany ny zava-misy any Togo ohatran'izany ny zava-misy any Guinée ohatran'izany ny zava-misy any Congo
samy hafa fiteneny de tsy maintsy mitondra mpandika teny lay filohan'ny repoblika na lay olona zay ho avy amin'ny atorony anankiray fa eto Madagasikara tsy manam-paharoa, manana teny malagasy tsika, teny tsara tare, manan-karena voambolana tsika, ka afaka ianao mandehandeha naiza naiza raha ho an'ny nosy Belleville ianao, ho an'ny nosy Ranja ianao, ho an'ny nosy Faly ianao, anakao sy ny sisa azonao ale zany fa ka azo teny malagasy rehetra. Aiza indray tsika ny nahita oatra amin'ity, ka zay le planin'Andriamanitra, tsy par accident na tongavantsika teto fa tena planin'Andriamanitra. Dikan'izay tsy hoe hikaroka tombontsoa hafa, iza moa tsy mikaroka tombontsoa, saingy faux débat ny resahana fa mba ahafahana mampiana-janaka any ampitan-dranomasina sy mikarakara ny zanana de ndeha haka nationalité hafa mihitsiny, efa zavatra hafa zany, fa zavatra hafa zany. Ka aleo an'le malagasy madio rano ny fitantanana an'le firenena, aleo an'le malagasy tena manam-piniavana ity an'ity tandrazana ity, tsy mieritreritra hivarotra amin'ny Madagasikara, tsy mieritreritra hampandroba amin'ny Madagasikara, tsy mieritreritra hanao fanoranana tsokosoko na hanao fifanarahana etsero amin'ny ampandrara sy ny karazany any ambadikany, na hivarotra ny ampahany nosy amin'ireo mpandrara vahiny misady hevitra mandeha amin'izao fotoana izao momba ny sakaty. Amanjatony aneny nosy eto Madagasikara e, ary tokony arovana zany. Amanjatony hoy nosy eto Madagasikara ary tokony arovana zany. Ka avelao an'ny olona afaka miaro an'izany hitatana an'le Madagasikara. Avelao ana ray aman-dreny heverina fa afaka hiaro amin'le zanany ny hitatana an'le Madagasikara. Zay ny tsy maintsy eritrehantsika aingana an'ity fifidianana ity, satria raha mitoy zao tsika moa tsy hiteny tsony efa lafo ve Madagasikara, eo an-tanan'izy Madagasikara amin'izao fotoana izao, efa tompony mangatakatiny le vahoaka, izany afaka miteny fa tena manana tanindrazana araka le resahany io, izany afaka miteny. Firy sy akamaroany vahoaka malagasy iza no manana tany eto amin'le Madagasikara, fa na mifasany nataony razany ary ho trongisina amin'ny alalan'ny basy toliara, na mifasany nataony razany ary zay mba rereny misy mibako tsotro zao ny tany, tsy afaka arovan'le fanjakana le izy anefa, satria tsy mazaka maheno fofombola koa le fitondram-panjakana. De lasa ohatrany hoe tompony mangatakatiny sisa le malagasy, ka na manofa trano aza na manofa tany tsy mahalofa tany sy trano tsony, de ohatrany hoe inona sisany atao. Zay le manahirana amin'ity raharaha tika, tsy maintsy tandremantsika mafy, tsy maintsy tandremana mafy tsara ny tsy ahavototra amin'ity Madagasikara ity. Ny tsy ahavototra azy de mifametrahana mpitondra afaka hiaro ny vahoaka, ka rehefa voakarakara ny vahoaka, rehefa voakojakoja ny vahoaka, afaka miaro an'ity tandrazany ity le vahoaka malagasy tompoko. Ny tsy famelana ny hafa handroba an'ity Madagasikara ity, indrindra reo mitsiriritra hatramin'izay, zay efa very eo ampelantanantsika le Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tanjaratsika mandinika hoe ahoana tokoa, eny tompoko, aleo ny tatsaha samy tatsaha no ifampiaro, aleo ny vahoaka samy vahoaka no ifampiaro e, de alala ny tokony ataony izy, ahafantatra ny tokony ny ataony izy, satria mivalopolo isan-jato de mbola ponina miaina eny ambanivohitra ary manao ny resaka fambolena avokoa. Lay azo heverina fa tatsaha maro an'isa, na de efa miaina ary izy amin'izao fotoana izao, satria efa mitsoka any ambanivohitra ny akamaroan'ny tatsaha satria tsisy mpiaro, ohatra n'izao zava-misy amin'ny Mangabe sy any an-tenina zao, tena tsisy mpiaro le vahoaka malagasy, de ohatrany hoe tena tsisy mpitondra eto, ohatrany hoe baranahany mandritra zany fotoana rehetra zany fanafiany any Tomasina. Faharoa, le gouvernemanta manao basket sy volley any Tomasina, eny tsisy misakana ny tsy hanao an'le azy efa moa le fitondram-panjakana ho avy eo ny député Zery hiditra amintsika eo rehefa avy eo, fa mahagaga sy mahatalanjona ihany e, mahagaga sy mahatalanjona ihany.
le gouvernement ray manontolo ao atao masina ny fanafiana ao tao masina de mandeha mirongo fiadina tsy fakahitana de zay samy manana ny lahara-pahamehany le izy samy manana ny lahara-pahamehany fa de mahavariana sy mahatalanjona ihany resantsika toy izatsika zay rehefa vefa andrainy député Géry Randriambolaintsika député Géry zay hitondra ny tatitry ny dita amin'ny mahajanga ary hiaraka makafaka amiketo fa niokevitra natao influence ny mikasika an'le lasa aloha ny firotsako vidiny sasany sy ny famoahana programme aleo hiaraka ho resahana aloha zany ary resahana ihany koa fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana fa rehefa tsy nahafakafako zany mibe ny tanàna eto Antananarivo de fitondram-panjakana no anampy azy zany resahantsika eo rehefa avy eo zany de ambaratsika zany de nintsika zany ny aminy hoe tsy afaka atsony tsy afaka atsony tsy afaka atsony tsy afaka atsony le fitondram-panjakana raha ohatra zany ka resahana amin'ny fomba izy de efa miandro sarahana de sarahantsika amin'ny fifidianana izy sarahantsika amin'ny fifidianana izy de efa vonona am'izany tsika zay amin'ny akabena fa tondrahadevitra zay rehefa aveo mbola andefa an'le vidéo faly rehefa aveo de rehefa vita zay vidéo alefa mifaly zay de verina anatin'ny adevitra ny tenako sy député Géry iresaka ihany koa satria tany amin'iny faritra havaratra iny andrefan'iny député Géry nahita tsara ny kalitao an'ny lalana ny fiainan'ny olona ny délestage sy ny rehetrarehetra zava-misy ara-tsosialy tena hitatitra an'izay satria betsaka raha ny lalana nalehan'ny député Géry sy député Todissoa teo ny fitarainan'ny olona de ho resahantsika zany ao anatin'ity fandaran'ity eny ara miaraba député Géry Randriambolaina tonga eto indray aloha sika voatonga mihitsiny ianao io zany sy ny député Todissoa zany avy namitahiraka araka ny fandaminan'ny birao politika de tsara angamba ny raha hitondrana ny tatitra samihafa ny mpanaraka atsika ihany koa sy ny zava-misy eny fotony eny aloha zany fa de efa nandefa sary zay teo député Géry azo mifaly alefa ihany le sary zany mandravaka an'le fanazavana entin'ny solombamboaka atsika miaraba tompoko ya miaraba namana faniry ary miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy rehetra zay manjozo fandarana zao na ianareo avy any ivelany na nitsika eto Madagasikara ihany koa indrindra ianareo vaovaradrano zay district nalany any tena koa dia anaovana kokoa manokana isika rehetrarehetra maneo zay fiarabana zay ny tena koa marina tokoa namana faniry fa voatonga tamin'ny alina ary tia moa efa adidy atao dia tonga amin'ny fotoana indray hidiran'ny tena tao amin'ny miara-manonja mitondra ny tatitra milaza ny vaovao mitondra ny famakafakana ihany koa amin'ny toedra raha-pirenena dia isorana ny rehetrarehetra zay atao hoe manaraka zao fandarana zao dia zay ny fanaovana kokoa namana faniry manaraka zany dia marina tokoa fa avy namitahiraka tany amin'ny faritra Betsiboka sy faritra Boeniny ny tena zay manao zay asany atoko indrindrandrindra ny fiomanana ny mialohan'ny propagandy ahafahana mametraka ny toromarika sy ny atao hoe afa pakiady ho an'ny ekipa indrindrandrindra ihany koa ho an'ireo vahoaka zay mieritreritra ny anatevin-darana dia napita tamin'izy ireo ny afatra rehetrarehetra hoentin'izy ireo miasa eny amin'ny sehatra rehetrarehetra eny zany zay mbola tsy tiako lazaina moa ary mbola tsy tena ao anatiny tena hoe ao anatin' zany hoe fotoana amin'ny propagande zany fa mbola fiomanana ny zavatra ho atao zany na amin'izay atao hoe hiraka manokana natao izay zany taty amin'ny faritra reto zao tao amin'ny Boeny zany Mazenga mariana zany izy tiana mariana zany fa reo olona reo dia olona misy anatevin-darana eo ihany koa hoe solo tenan'ireo mpitarika avy amin'ny district sy ny avy amin'ny région avy amin'ny commune ihany koa dia izy ireo zany no niarany tafatafa tamin'ny tany niaraka ndresadresaka ary nampitana ny zay atao hoe afatra manokana avy amin'ny pro politika izay
Maro ireo solombavamboaka namana ihany koa mbola manana ny andraikiny ihany koa amin'ny atao hoe asa hafa ihany koa zay ndraiketany eo ihany koa nefa ny ekipa sasany tsy maintsy manao ny anazy ihany koa any amin'ny faritra hafa ihany. Fa eto dia mamelana aloha namana faniry amin'ny fialantsiny amin'ny honorable Alain député Natsimondrano zay tsy afaka manao zao miara-manondro zao miaraka amiko androany noho ny adidisahany ihany koa sy ireo andraikitra hafa zay mbola ao ataony amin'izao isika miteny zao fa dia ny tenako aloha ny mitondra ny fanazavana sy ny atao hoe dia zay natao tany amin'ny faritra Ibony iny dia ohatraohatran'izay zany fa anisan'ny nafinaritra ny fionana tany namana faniry ny antony dia maro ireo atao hoe ekipa vonona ary efa hoe tena tapa-kevitra indrindra ireo olon-tsotra na fikambanana na ihany koa ireo atao hoe te hiditra anatin'ny KMMR dia nitondra fanazavana zay koa ny tena tany mba hahafahan'izy ireo zany hoe mba tsy hisy fifanidikiliana, mba tsy hisy ihany koa ny atao hoe fanontaniana mipetraka satria taorian'ny nanambaran'ny président Makaravalomanana ny atao hoe atsangano rafitra KMMR amin'izay dia maro ireo olona no mieritreritra hoe ahoana moa zany ny fandeha ilay KMMR marina, ahoana marina ny fametrahana azy, ahoana marina ny fipetrany, inona avy ilay rafitra afaka miditra eo. Dia nanazava an'izay ny tena tany ary indrindra ihany zany fa mazava amin'ny olona ilay izy dia manomboka izao ireo ekipa ireo zany dia efa andrainy andraikiny ary anao izay asa zay napetraka tamin'izy ireo zay zany dia eo ihany koa ny resaka communication zay atao hoe zava-dehibe dia tsy maintsy ifandray amin'ny aty amin'ny pro-politika moa zany ireo ekipa ny faritra ireo amin'ny fotoana rehetra ahafitan'izy ireo ny asany sy ahafitan'izy ireo ihany koa ndreo zavatra zay napetraka tamin'izy ireo. Manaraka zany dia misy ireo atao hoe olona zay tena mieritreritra ny anatevin-dahana ihany koa ny ona taminay tany namana faniry akile teneniko hoe mahavelom-bolo satria mahita ny tsy fetezana sy natao hoe fahasiarana voaka malagasy eo ihany koa ireo diso fanantenana dia tena nanapa-kevitra hoe ahoana ny fomba ahafahanay miaraka aminareo dia nazavaina tamin'izy ireo moa zay fipetraka izay rafitra KMMR zay dia efa vonona izy ireo anatevina, vonona izy ireo hiaraka amintsika dia zay ny anisan'ny hoe zavatra mafaly amin'ny dia izay nale tany zany. Be dia be koa nefa nareo no mametraka ny fanontaniana indrindra na ny eto Antananarivo renivohitra sy ny amin'ny faritra hafa ahoana marina moa fipetraka ilay KMMR misy ekipa ho avy any amintsika tsiraray avy ihany na ny eto Antananarivo na ny any amin'ny faritra anazava satria tsy possible ny anazavana an'izany eto amin'ny atao hoe aina aman-jery satria mba misy zavatra ihany tokony ho ambary eto misy ihany koa nefa tsy ambary eto araka ny mahay resaka politika misy mipaikady misy ny zavatra azo tenenina eny rehetrarehetra misy koa nefa ny zavatra mba tsy azo tenenina zay ny ialako tsiny amintsika rehetrarehetra hoe tsy hitondra fanazavana momba an'izay zavatra izay tenako eto fa misy ihany koa nefa ireo ekipa zay tsy maintsy hidina eny amin'ny sehatra rehetrarehetra ny fotony eny andeha hitondra zay fanazavana zay sy hoe ahoana ny fomba ahafahantsika mametraka an'ireo KMMR any amin'ny faritra sy eto Antananarivo renivohitra ihany koa Analamanga dia izay no atao hoe fanazavana fohifohy fa raha ny zavatra natrehana tany amin'ny faritra Ibony sy Betsiboka dia voninareo ekipa ary efa niandro fotoana fotsiny ngamba raha zay ny azo lazana anazy namana faniry ny Tinambary eto dia be dia be ireo fanontaniana mipetraka hoe fa ahoana amin'ny CENI ahoana ny ACC ahoana marina ny fomba voakarakarana an'ity fifidianana ity andeha amin'ny tokony ho izy ve tena angarahara sy azo antoka ve ny tena moa namaly araka ireny fionana tamin'ny CENI ireny dia hoe fahavononan'ny atokotiky Madagasikara hiatrika fifidianana ny zava-dehibe satria amin'ny mahatoky lehibe sy mananga-dalan'ny atokotiky Madagasikara dia tsy maka-fahefana afa-tsy amin'ny alalan'ny fifidianana. Izay fahavononana sy mpandehanana amin'ny fahamarinana izay no taizaina ihany koa an'ireo atao hoe basytsika na ireo olona momba antsika dia izay no antony hoe tsy maintsy mametrapetraka an'izay tsika na izany na tsy izany dia tiana mampafantatra fa maro ireo zavatra mety mampiahiahy ny fifidianana na eo amin'ny resaka hoe lisy-pifidianana na eo amin'ny resaka ihany koa ahoana ny tena fahamarinan'ny fifidianana atao dia maro be reo zavatra efa fantatra melo na resaka karapanondro
atao reny na resaka reny doublon reny na eo ihany ko mety zavatra afaka ohatran'izay be deabe efa fantatra milo dolo izy reny de zay no antony hoe tsy maintsy hijoronony atokotiko Madagasikara efa isoroka an'ireny zavatra reny sady diny mbola tsy misy fifidianana namana faniry hoe mba tandremo sao de zao nareo mba tandremo sao de zao nareo ny anton'izay zavatra zay tena aloha mametrapetraka ny zavatra efa fantatra ary aloha koa mandeha ny aya di meloha satria ny aya tsy havanana ny aya zany mety tena misy tena famarinan'le izy ary tena be deabe ihany koa nefa ny zavatra efa fantatra sahady ny hoe zavatra misy retraretra ataon'ny mpanomana na ataon'ireo olona zay meritreritra zay angala-pato zay na ihany koa mety mety anodikodina ny safidim-bahoaka tiana ho tenenina eto zany de tena hoe efa vonona hiady am'izany le tokotiko Madagasikara ka sanatria ka tena misy maro ny zany zavatra zany mialoha mandritra sy aoriana ny fifidianana mazava tsara ny fanazava-kevitra nentin'ny solomam-baoaka Géry Randriambolaina tamintsika teo mikasika izay adevitra izay ary zany tsy maintsy iomana antsika zany satria akoatran'ny hoe fanentanana hiatrika ny adidy masina ho an'ny firenena satria fanavotam-pirenena no ataontsika de efa miomana ihany koa zany tsika hiaro ny safidy ao anatin'izay tena hoe tena fifidianana madio zay ny takina mangarahara tsy mitanila malalaka zany daholo tadiavintsika zany de zany anefa tsy amin'ny andro androtsahambato sy hanambarana ny lay voka-pifidianana fa am'izao hijorotsika izao mihitsy de efa mandeha zany ady samihafa izany ady amin'ny osoka sy ny alabato sy ny kolokolo ara-pifidianana mila mitandrina be mihitsy ntsika manoloana n'izany rehetrarehetra zany ka miaratsy indrindra ity ara le adevitra nyresahako tamintsika teo tao anatin'ny valandresaka nataon'ny président Seny tamin'ny faran'ny herinandro teo de hitondrantsika fanazavana fanadiadiana fandaliana nyty resaka ty fa aleo aloha izy alefa mifaly aloha zany le sary sy feo de miverina amintsika ny tenako sy député Géry ndao arafaly am'izao fotoana zao nefa manao déclaration de candidature daholo ny akamarozan'le olona efa mampafantatra ny programme anasany efa misimisy miteny hoe za tsy maintsy landa de za manontany anao raha tena resaka lalàna atsika ara-dalàna ve zany raha ohatra ka zay no tiany fa ny tiana io tenenina zany de iza haiseny zany de tena manome fahalalàna tanteraka fa ny zavatra tsy miteraka korotana tsy miteraka fanasoketana tsy miteraka inona moa manaza ny sotoavina malagasy noho ny tsy fisiny zay texte mahakasika ny pré-campagne zay io zany karazana balizy ataonay fa raha hiditra lalina am'ireny ny interpellation anao saisine sy ny namana eny ny Seny de mety hiteny izy hoe aloha loatra zany propagande ataonareo zany tena tsy ara-dalàna io famohanany programme anasy am'izao fotoana zao io iny ny teny nambaran'ny filohan'ny Seny zany ny amin'y efa misy manao déclaration candidature ny afaka miteny izy ny amin'ny hoe aloha loatra ny famohana n'zany programme sy ny sisa zany sy ny hoe mamela malalaka ny rehetra zany tsika aloha zany zao de miresaka mazava tsara ny amin'ny hoe ny olona tena vonina say atrika fifidianana tsy miandry ny fivoahan'ny date officiale avy any amin'ny gouvernemanta fa na ny ampitsony ozy ny député fetra zay araka vita ny fianianan'le filohan'ny repoblika afaka miteny zay mety eritreritra ho candidat hoe hirotsaka ako afaka 5 taona zay natao hoe olona vonina ka ho an'ny antokotiko Madagasikara aloha zany de efa nampiseho fahavononana ela hoe hanavitra an'ity fireneny ty araka ny teny ny filoha Marc Ravalomanina sy ny atoko de efa nampiseho an'izay de na de daholo ny rafitry ny antanatohatra rehetrarehetra nenona ihany koa ny feo avy any fotony nisy ny redynamisation na fameloma maso nisy ny fankalazana amin'ny faharoapolo taona ary nisy ny congrès paritra de tao anatin'ireny ny azakazaka ny olona hoe mirotsahy ianao monsieur président de tonga ny fotoan-dehibe tamin'ny voalohan'ny volana jolay nanambara ny firotsahana ny fahavononany moa zany vonina ho candidat ho ny filoha Marc Ravalomanina ary tao anatin'ilay fivoahan'le didim-panjakana no amafisiny tamin'ny fomba ofisialy zany dikan'izay zany adevitra diso any le amin'le hoe efa misy ny manderaka am'izay ary misy no miteny hoe olany raha miteny an'izany olany zany aloha raha ny tena ieniko ny teny an'izany olany zany aloha raha ny fantatro
de ny eo anivon'ilay mpanohana n'le fitondram-panjakana ny tena nanizingizina fa ho vitanay premier tour io ary mbola amerina an'le fanjakana mbola mila 4 mandat ozy ilay mpanohana n'le fitondram-panjakana n'le solombavam-baoaka de manjato isanjato mihitsy ara ny eritreretina manahirana be le izy tsara hitondrantsika ihany zay fanazavan'zay ny amina hoe fahampahafantarana ny amin'ny programma sy ny sisa samy hafa no fampelezakevitra sy mampahafantatra ny amin'ny hoe ohatroatra zao isika zao anie de efa 3 volana tsy ahatongava n'le fifidianana dikan'izay ny atao hoe fifidianana mialoha mandritra ary eo arinan'ilay fotoana voatondro député Géry ya marina tokoa hoe raha ny zavatra misy zany zay fanambarana ataon'ny filohan'ny CENI kanefa raha ny zavatra hita sy fantatra eto amin'ny tany sy ny firenenan'ny Madagasikara dia tsy misy lalàna fehany zay resaka pré-campagne zay dikan'izay zany dia rehefa tsy misy zavatra dia afaka manao zay pré-campagne zay teanao rehetrarehetra ary inge zavatra tiana mariny eto namana faniry fa matetika moa le olona tsy eo amin'ny fitondrana no voendrikendrika sy atao hoe voababana am'le zavatra reny fa fitondram-panjakana koa nge am'reny atao hoe foto-davitra asa taony sy hoe fotokanana tsiroa reny aty akaiky ny fihafaran'ny mandat izy vao miazakazaka manao reny rehefa pré-campagne nataon'ny fitondram-panjakana ihany koa nge reny zavatra reny mba tsy ilazana hoe fa campagne mihitsy fa ny zavatra tena misy loha am'izao fotoana zao dia tokony mametraka ny hoe zay no mahatonga le tokony mametrapetraka ny semi mampafantatra n'ireo candidat na mampafantatra ihany koa ireo olona zay mieritreritra ho fidiana hoe zao zavatra tokony ho atao zao zavatra voararany lalàna ary zao ihany koa ny tsy azo atao mialohan'ny fifidianana ary zao ihany koa ny tsy azo atao mandritra ny fifidianana zao ihany koa ny tokony ho atao rehefa aoriana fifidianana ka ny zavatra tokony ataon'ny CENI zany raha mieritreritra de hoe tokony mampafantatra n'ireo olona zay mieritreritra ny rotsaka ho fidiana de samy mampiatra an'izay zavatra zay hoe zao ny azo atao zao ny tsy azo atao fa raha ohatra ka hoe mandeha ny hafa de tenenina nefa ny sasany mandeha tsy tenenina de zay le mametra-panontaniana foana amin'ny mpanao politika eo ihany koa amin'ny voaka malagasy hoe rehefa izy amin'ny manao de mahazo fa rehefa izy amin'ny manao de tsy mahazo de zay zany no atao hoe tokony zavatra tokony hoetreretina zany hoe apetrapetraka tsara ny zavatra rehetra azon'ny mpanao politika zay mieritreritra ny rotsaka ho fidiana mialoha sy mandritra ny fifidianana hoe zao ny tokony ho atao de zao ny tokony tsy atao tena marina be izy hoe tsy misy le lalàna momba amin'ny pré-campagne ny dikan'izay zavatra zay raha nifahalalako anazy de hoe no miteny hoe fidio ihany no tsy azo atao satria mbola tsy ao anatin'ny propagandy fa zay hoe filazana rotsaka le olona normal be ko rotsaka ary izy fe iteny izy hoe any amin'ny propagande fa izy vo iteny am'le no vahoaka zay eritreretino reselilahatra hoe za rotsaka ho fidiana tsy maintsy miteny izy na amin'ny namana faniry hoe na ataoko hoe voalany aka le olona de mieritreritra afaka amin'teny izy hoe za rotsaka indray afaka 5 taona fa io miankina aminao hoe programme anasanao sy ny asa nataonao amin'ny tany sy ny firenena no anjaran'ny olona no mitsaranao am'izay zavatra zay momba n'le hoe efa milaza sady ny programme anasany zay no atao hoe olona vonona ampandrosan'le firenena efa vola mialoha ny anambarana vola alohan'ny fifidianana ny programme anasa entina hitondrana ny tany sy ny firenena ka hoaniko manokana afaka miteny daholo ny olona hoe za raha za ny lany eo de ataoko an'izao Madagasikara raha za ny lany eo de ity ny programme anasaka tondraka Madagasikara amiko zany tsy hitako zay olana am'izay zavatra zay satria fandresen-dahatra atao amin'ny vahoaka malagasy nge no atao mialohan'ny fifidianany ary zay no antony isin'le propagandy any zany vao tena hoe manao amin'ny atsipriany hoe programme anasa hoe zao manazava ny vahoaka mandresy lahatra ny vahoaka fa mialohan'izay de fa afaka manao raha mifahalalako anazy hoe ty programme anasako hoetiko andeha ampandrosona Madagasikara fa tonga amin'ny fotoana rehefa hoe anambahako an'izy any vahoaka malagasy de any vao mandresy lahatra ny olona any amin'ny propagande zany ka raha ny zavatra misy namana faniry dia zay no mahatsara an'le hoe tokony nisy ny fifampiresahana teo alohan'ny rosoana ny fifidianana
iny mako hafa mihitsy le le hoe zavatra ny fanarahana de miara-tompona andraikitra fa ianao raha hoe ianao rery manao zavatra mangingina any de forsenao anaraka an'izay tianao sy mety aminao le ny olona sasany na ny kandida sasany na ny vahoaka hafa dia eo le masin'le hoe tsy fifahazahoan-kevitra satria fanapaha-kevitra tsy neraisana le izy a de lasa ifanoerana ny zavatra rehetrarehetra de zay mahatonga le izy tokony mipetrapetraka mialohan'ny fifidianana ny zavatra hoe tia ny azo atao tompoko a de tia ny tsy azo atao nefa raha ny lalàna misy eto amintsika zany de hoe tsisy mihitsy ny lalàna fehany pré-campagne de eo zany hoe apetraka amin'seny inona zany no atao hoe andraikitra sy ny fipetra tokony raisiny seny manoloana ny zavatra misy am'izao fotoana zao te hitondra fanazava-kevitra ohatran'izao ihany tsika député Géry-Randrembolaina mba ho fantatry ny seny zany satria ny filoham-pirenena am'izao fotoana zao atao hoe filoham-pirenena foana izy aloha zany mandra-pamaly ny eo anivon'ny fitsarana an'lay fitorenana apetraky ny ADDM tarihan'ny Fanirisoherinaivo sy reny fandraisana andraikitra maro samihafa momba ny hoe naturalisation reny ka filoham-pirenena am'izao fotoana zao rehefa handray anjara ny fifidianana tamin'ny 2024 de napafantatra izy ny programmany hitantanany an'le firenena tamin'ny alalan'ny UEM tany an-dafy tena marina zany fanizy napafantatra an'izay raha tsy fantatra reo seny napafantatra miloha izy hoe ity initiative émergence Madagascar ty no heveriko hitantanana an'le firenena ity mivaolana nanaotra ny conférence de presse de nasehoseho tao le ministra taloha niaraka an'ry filoha tam'izany tany Frantsa tany ministra ny fanotanjahanteny teny teo ny zao reto ny teny hatramin'le be ny tanàna io aza dia tany nanao an'izay conférence zay momba an'le IEM rehefa tonga teto Madagasikara izy de napafantatra ny IEM ihany koa tamin'ny vahoaka na ny mpiaraka toko aminy de mbola napafantatra izy tao amin'ny palais des sports ihany koa zany hoe nanao valan-dresaka amin'ny mpanao gazety izy aloha de napafantatra tao amin'ny palais des sports ihany koa izy ho candidat de napafantatra n'lay IEM le veriny fa programmany ka zay zany mahavarita an'le seni zany le filohan'ny seni miteny any hoe lasa aloha le fampahafantarany candidat ny firotsahana sy hoe lasa aloha le fampahafantarana le programme tsara ihany no resaka an'izany satria mety membran'ny ACC ny filohan'ny seni tam'izany ve de tsy tadidiny zany trangan-javatra na zay foana manko le izy hoa enjehana nkolaka foana lay filoha marika Ravalomanina sy ny antokotiko Madagasikara reny aloha zany de manamarika fa favori le filoha marika Ravalomanina sy lay antokotiko Madagasikara ao anatin'izao azakazaka raha-pifidianana zao favori fa fomba fiasa daholo zany rehefa hiatrika fifidianana tompoko tsy atoran'izany raha tena mpikirakira fifidianana mahay momba fifidianana ny anivon'ny seni tsy maintsy misy ny pré-campagne ny atao hoe pré-campagne de fampahafantarana mialoha ny candidat zany ane fomba fiasa hatramin'izay nisy ny fifidianana teto Madagasikara ary ny tena tokony ampiseho aza ny fahavonona hiatrika fifidianana de le fitondram-panjakana tokony efa namoaka daty hery taona mialoha mihitsiny mialohan'le fifidianana de efa mba navoaka n'le izy hoe satria voalaza ny lalam-panorenana fisaky ny 5 taona tsy maintsy isy filoha vaovao aoriana 7 janoary 2024 noho izany efa fatapatatra ny daty sala am'izany no fomba fiasa ny firenena rehetra ary efa nataontsika teto Madagasikara nampafantatra meloha satria mba hiomana ny rehetrirehetra fo candidat satria ambaratsika hoa ny firotsahako fidiana tompoko de endriky ny fitiava-tanindrazana ihany koa zany satria handray andraikitra amin'ny firenena zay misy azy eto Madagasikara tsika miresaka zany de hoe handray anjara eto Madagasikara amin'ny fitiava-tanindrazana fampandrosoana n'le firenena mitondra anjara briky le candidat fa tsy voatery farifelo araka le eritreritry le olona anankiray iny de mila ampahafantarina mialoha zany le daty de mila mampiseho fahavononana ihany koa ny candidat satria inona moa natao hoe fifidianana raha ohatra ka tsisy candidat irotsaka eo
le vahoaka ifidy koa mila mahafantatra midefile eo anatreny hoe reto daholo ny kandida satria ifidy programme zay maharesy lahatra azy ny vahoaka fa tsy ifidy t-shirt, tsy ifidy lambahoany, tsy ifidy kaskety itsony zay kolikoleram-pifidianany reny amin'ny endriny rehetra hoe jonona any le vahoaka anaovana antony écran mobile tony anaovana spectacle kely etseroa de mandainga am'le vahoaka fa rehefa tena azo am'izay le vato za tsy hiteny am'le fomba fiteniny zay hoe anina le izy fa teny hoe tsy rarahina fa tsy te hiteny an'le hoe maninona fomba fiteny ray zay ka ahoana ny afantaran'le vahoaka mpifidy raha tsy fantany melo hoe izavoa ny kandida inona ny programme andrany fa ny any amin'ny fampelezan-kevitra tompoko de eo am'izay le miteny hoe fidiora ihanina na fidiora ihanina zay no atao hoe fampelezan-kevitra fa mipre-campagne fa afahatarina mialoha ny kandida sy izay programme anasany ka le fotoana azy efa fohy tsy nanehoaka an'le datim-pifidianana aneny teo anivon'ny fitondram-panjakana ratsy ny teren'ny mpanohatra averiko tsara ratsy ny terena hoe avoa io de tonga teto daholy ny Union Européenne tonga teto ny OIF de namoaka an'le datim-pifidianana de nanery ankolaka koa ny PNUD tam'ilay atrika asa voalohany sy faharoa natao de namoaka taty amin'ny volana jolay vao navoaka fifidianana atao aty amin'ny novembre de miafina ao ambadika le hoe convocation des électeurs 90 jours ny tsy maintsy avoaka ka tsisy manery atsika mihitsiny de iandry an'izay zany any amin'ny moadoto zany vo isy deklara afa tsy mitovy tompoko ny fandrarana vanille sy ny firotsahako fidiana ny fandrarana vanille de zao tsy samy engagé mividy vanille le mpandrara satria tsy fantatra na azo agrément izy na tsy azo agrément ka raha mahazo agrément izy de afaka mividy vanille izy ny tokony atao zany de zao avoaka meloa ny agrément ataoko ohatran'izay misy izy mba ahazon'le fanjakana azy député géry de rehefa avoaka meloa le agrément de efa fantatra izy zany hoe agré izy de lasa am'izay izy mividy vanille maintso de manao préparation izy fa betsaka mpandrarany tsy samy engagé vola hividy vanille maintso manao préparation satria mety tsy azo agrément izy de tsy mitovy an'izany akory le fifidianana tsy maintsy isy ny fifidianana araky ny ambara ny lalam-pandroena dika zany tsy voafetra na tamy telo taona izy nefa nanambara fa kandidako droit zany dika fandraisana andraikitra sy fahavononana zany indrindrandrindra ao anatin'izay programme zay ka zay ihany mba resahatsika le izy le hoe aoka le faneho-kevitra ataonareo zany ndraindray sady maome tombony an'le fitondram-panjakana député Jerry fa tsy maintsy maminao velo-kanota foana ho an'le mpanohatra tsy isika mihitsy ny eritreritra hoe tsy ho takatry ny seni zany zavatra zany kenao raha tsy mahavita manao lalàna momba ny pré-campagneko zany igeny ny andraisana seni sy anery fitondram-panjakana zao raha misy zavatra tsy ara-jarony mihitsiny ahoana moa no afaka manao congrès teny Atsimondrano le TGV amina terrain midadasika be fa maninona le antokotiko Madagasikara tsy mba afaka maneho hevitra amina kanja midadasika nefa hoe misy an'ilay note navoaka an'le ministra tamy faran'ny herinandro zany tompoko fa ngah efa rava le note de tsy tosy anatina tranon'olona manokana amin'ny fefy tsy navela niditra tao ny antokotiko Madagasikara tsy navela niditra tao ny antokotiko Madagasikara tsaroantsika rehetra iny député Jerry tena maro zany ny sakana ny mpitandro ny filaminana ny vavahady teo le nandraisan'ilay zandary vozin'akanjony député feno reny manko mbola tsarivona daholo reny rehefa tonga fotoana reny zandary nanapoka bomba tany Antsirabe sy ny sisy reny mbola tsy zao aloha ny resahana azy fa tsy maintsy mbola ampitsaivony reny resaky reny satria misy fitoriana any fa tsy hoe vitavita ho azy fotsiny am'izao reny de maninona ny sakanana maninona ny sakanana tany Antsirabe fa nefa rehefa fitondram-panjakana sy ny antoko miaraka an'le fanjakana de mahazo toerana malalaka be de mba manaitra ihany tsika amin'ny préfet sy ny seni zany nge le asanareo ry seni député Jerry fa ndraindray ohatrany hoe variana manenjika mitovy langazy amin'ny fitondram-panjakana le seni variana manenjika ankolaka ny tima sy ny filoha Marc Ravalomanana
zay mihitsy nefa natonga anany teny hoe rehefa iza no afaka manao hetsika na iza ny afaka manao an'ireny atao hoe zavatra sakana ny senina sakana ny fanjakana reny a de rehefa iza manao a de tsy mahazo ihany koa zavatra tiana ambara eto hoe mialohan'ny fifidianana ohatran'izao a tokony tena hoe ampitoviana daholo ny rehetrarehetra ny antony a de tena hoe raha irotsaka fidiana ny olona anankiray de zoan'iny olo iny mampafantatra ny tenany amin'ny olo-pirenena rehetrarehetra naiza naizy io dia efa mitondra zay atao hoe programa anasan'izay izy entiny ampahafantarana ny vahoaka ahoana moa ny fidianana ny vahoaka na kandida anankiray raha tsy efa fantatra milo hoe zao ny ampandrosony an'le firenena zao ny fomba hitondrany an'le firenena ary zao ny programa anasany a ahafahana mampandroso an'le firenena aingana ohatrany hoe lasa mihinan-kena tsy fantatra anarana zay le izy fa roa manarakaraka an'izay a zay no antony mahafa ny président Mankaravalomanana ny anazy tonga de midiny eny fotony izy lo mieno ny marary an'ireo vahoaka mieno hoe ahoana ny olana ato amin'ity commune ity na fokotany ity na koa district ity a satria eto Madagasikara de atao hoe malagasy daholo tsika kanefa samy marary anazy tsy mitovy ny zavatra marary eny anivony district sy ny fokotany tsirairay avy eny de fahalalana an'ireny programa an'ireny zavatra rehetrarehetra mahazo vahoaka reny a reny no tsy maintsy ampidirina ihany koa any anatina programa anazy hoe reto aloha no tsy maintsy zavatra vonjena mialoha na tsy maintsy atao aloha hitondrana ny tany sy firenena mba ahafahana manavitra an'le vahoaka malagasy ka ho anahy manokana de tena zosy andraikitra ny olo-pirenena tsirairay zay kandida irotsaka ao filoham-pirenena midiny fotony eny amin'ireny vahoaka reny a zay ho reseny lahatra sy ho enona ihany koa mba halalana ny tena marary an'le vahoaka malagasy ka ho anahy manokana tokony hoe tokony tsy isy zany fanakatsakana an'izany ary tena tokony tena hoe mangarahara zany ny zavatra ohatran'ireny tena hitako problema ane namana faniry dia ohatrany hoe le tahotra ny fotonam-panjakany raha hidina hoe amorolona amina toerana malalaka ny kandida anankiray na olo-pirenena anankiray na hoe misy hetsika ara-politika ihany koa dia matahotra izy ireo am'izay mety hoe fokorotanana na mety ihany koa mety hoe anakorotana anangom-panjakana sanatriavina tsy anao an'izany ny atokotiko Madagasikara aloha ny atokotiko Madagasikara ny antony a dia président Ravalomanana zay atao hoe filoha nasionaly ny atokotiko Madagasikara dia tsy olona ao anatin'ny hoe mpandrava fa tena hoe mpanangana arak'le teny faneva ny atokotiko Madagasikara dikan'izay zavatra zay a tsy andeha hanonga-mpanjakana mihitsy zany président Mankaravalomanana fantatro zany ary mahafantatra an'izany ihany koa tena koa satria za dia miresaka aminy a miaraka amin'ny matetika ihany koa dikan'izay zavatra zay zany a tsy zahay mihitsy ny andeha hanonga-mpanjakana sanatriavina raha hoe misy famorim-bahoaka na ohatran'izany apetraka ao io zavatra iny ny tianambara ito zany de hoe mialohan'ny fifidianana raha atao hoe niarahana tany seni nanatrika an'iny fivirina na atelier tsy haiko inona ny anazana an'iny nataony seni tao tamin'ny farany ina manafaniry a dia efa nanambara tao président Mankaravalomanana amin'ny zavatra rehetrarehetra zay nietreretiny anatsarana ny fomba fiasan'ny seni ihany koa zareo koa de efa nanambara ihany koa hoe malalaka ny rehetrarehetra fa za matahotra nareo ny zavatra manahirana nefa rehefa fifanatrehana ny zavatra hafa no resaka mivoaka fa rehefa tsy mifanatrehana ilay zavatra mahita zavatra hafanay eo zany le mametra-panontaniana hoe misy pression ve any namana faniry am'reto namana ato amin'ny seni reto hoe fa maninona nareo manaiky zavatra ohatran'izao rehefa tary tokony tsy ekenareo zany fa tokony tsy hanao an'izao mihitsy ny olona misy mibaiko azy ve any zany nidikan'izay zavatra zay ny antony a rehefa mifampiresaka mazava teo nametra-panontaniana ny rehetrarehetra de aza matahotra nareo fa tena andrainy andraiky izy seni ka za tena mametraka zay zavatra zay amin'ny lehibe seni mihitsy hoe raiso ny andraikitrareo a de porofoy aminay fa tena hoe tsy mendany amina kandida arinareo na arinareo ny alalana an'izay zavatra zay zany a de avela malalaka aniza aniza hiatrika an'izay pré-campagne zay am'izao fotoana zao tokony tsy hisy ny sakatsakana tokony tsy hisy ny atao hoe eritrereto arany hoe taletsirabe na manafaniry efa mivoizinareo teto ary ngamba hoe président Ravalomanana de hiatrika atao amin'ny lotériane mbola voasakany
tena gravy iatsika fiangonana fa maninona natao zany le olona ty zavatra ty manahirana nge zany zavatra zany ka anjarany rehetrarehetra mandinika sy mieritreritra fa io le tsy resaka hoe ohatr'izao foana ny fiainan'ny vahoaka malagasy tsy ohatran'izao foana fa misy farany daholo zavatra rehetrarehetra ka le fanotaninany amin'ny farany ndray mety hanahirana anareo sanatriavina tsy hoe manao valifaty ny aty amin'ny atoko Madagasikara fa le eritreritra manenjika anareo avoariana no eritrereto fa io de tena miteny aleo alana andrina tompoko tsy zay alam-bahoaka aza elingelenina ny vahoaka fa alao no safidiny malalaka arakarak'izay olona tiany ny tany hitondra ny tany sy ny firenena zay nga manamana faniry no afaka hoe zazavana kely an'izay zavatra eva ty amiko fa dia tokony mieritreritra zany ny atao hoe reo olona rehetrarehetra zay mieritreritra sy mikirakira indrindraindrindra hoe tena mamolavola ity fifidianana 2023 ty ny hitondranan'izany de mba ahatsapana zany fa fifidianana tsisy dikany eo ataon'ny seny io raha ohatra ka tsisy piatsehatra hirotsaka hofidiana zany sady fandaniam-bolo io fandaniam-potoana ny tsy fanajana lalàna zany raha ohatra ka tsisy piatsehatra mazava ho azy matoa efa mampiseho fahavonona na melo ny kandida na izy de tahaka ny rehetrarehetra izy hoe mba tena hitondra ny anjarabrika araka ny nambarantsika ombenombeny zany fa tsy hoe ny fitondram-panjakana no lasa mampahafantatra ny tenany mampiasa ny volam-panjakana mampiasa ny fahefam-panjakana mampiasa ny olo-panjakana mampiasa ny fitaovam-panjakana de mety zany mahazo mandray fanapahan-kevitra amin'izay tiany andraisana fanapahan-kevitra ka na izy amorolona de tiany zany na izy hisakana ho an'ny mpanohatra de mety am'zany zany nefa ny teny ilayntsika ny leseny ka zany ny tena tadiavina mihitsy hoe mba interpele ry senia le ataon'le fitondram-panjakana iny zany zao tsika raha ho an'ny atokotiko Madagasikara mangataka lalana andray zany hoe nde hamory ololetsy azotsika antoka mihitsy ny fahosakanana ny tim fa ho an'lay mpanohana n'le fanjakana le antoko volomboasary mety sy mahazo toerana malalaka foana izy na oviana zany de tsy mety zany ny tokony mampitabataba ny seny fa tsy olona miresaka programme averiko teo raha miresaka programme diso zany nataony nga raha mise am'izao fotoana zao tamin'ny 2014 nampafantatra n'iny iny diso daholo zany zavatra nataony diso zany valandresako amin'ny mpanao gazety nataony diso zany ny feonambe nataony ale izy le faneho-kevitra de zao misy fikendrena manokana foana ho an'ny timma sy ny filoha marikaravalo manana de tena mba manaitra ihany tsika hoe mba saino tsara ihany satria tena rehefa miresaka ohatran'izany de lasa le crédibilité ny élection ho karakarainareo no lasa mampanabe ny ihany lasa ohatrany hoe manome tombony an'le mpitondra fanjakana ianareo fa efa manomana zavatra hafa atao am'lay ivelan'le fitondram-panjakana zay ny amin'iny fa rehefa miresaka zavabita sy zavatra amboarina député Jerry na ray fitarainana marobe tsika rehefa niresaka an'le autoroute tamin'ny herinandro hoe navoaka fotsiny le vola atao anatin'le kitapom-bolam-panjakana de menan'le orinasa egyptiana amina miliardariary betsaka tsy fakahitana miantona le lalana ianao solombaboaka navaradrano mbola mitaraina ny vahoaka ny talata ny volon'ondry am'izao fotoana zao député Jerry tsara angamba hitondrana fanazavana fa tena mba tsy rariny ihany le zavatra mahazo le vahoaka malagasy tena marina mihitsy zay namana faniry ary anisan'ny tamin'ity herinandro ty de tena nahitako fitarainana be dehibe na ho an'ireo olona amin'ny telefona na ho an'ireo olona tonga manatona ny tena hoe ahoana marina vonjeo député zay ahoana ny taninay simba voatototra ny tambary ny tambongazo voasoroka ny trano vo anina aiza ny fiaranay reto de tena hoe tena mitaraina reo vaoko reo ary za moa de niteny tamin'ireo mbola hidina eny fotony tena hijery malarina hoe ahoana ny tena zavatra misy marina ny toerana satria tsy de tiako le teniteny foana eto amin'ny aina manjery eto nefa tsy fantatra marina zay tena zavatra misy marina dia mampiomana anareo zany ny mivarotalana tamin'ny volon'ondra ny ambolo sy ny manodidina ianareo zay tratran'izay zavatra rehefa hidiny eny atoato dia mampilaza aminareo eny rehefa ho avy
hitana eny fotony eny zany mba na izany naty zany dia mitodika manokana mihitsy amin'ny fitondram-panjakana ny teny be deaibe reo atao hoe foto-davitra asa taonareo reo zavatra rehetrarehetra ataonareo fa mba jereo manokana le olona ary anisan'ny natonga resabe mako zavatra io hoe tsy vita fanadiadiana tsy vita ny fifampiresana tamin'ireo vahoaka reo nefa ny asa natomboka tsy hoe inona ny antony zay mihitsy ve le fomba fiasa sa hoe zay le tsy fahaizana amin'ny tantana araky ny efa voizina amin'ny aina manjery foana sy mampimamenina an'ireo vahoaka reo ka ho ana manokana rehefa manao zavatra ohatrany reny tokony jereny reo vahoaka reo ary leo raha tompona andraikitra andany atao hoe fikarakarana an'ireo vahoaka zay niaran'zany atao hoe fangalana ny tany izy ireo zany dia tokony raisinareo ny andraikitra reo ary tokony hidiny fotony nareo mbola nytany amin'ny be ny tanàna ny talata ny vonondry ihany koa moa hoe aiza zany nefa rahan'ireo zavatra reo dia amin'ny be ny tanàna koa moa zany tsy maintsy resahana hoe ahoana izy ny tompona andraikitra voalohany ihany koa amin'ny toerana iny dia anantona azy ihany koa hijeran'izay zavatra zay fa tena tsy mety ny fanaovana trindrio falavo ny vahoaka ohatra zao marina fa tena tombotsoa iraisan'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra kanefa na izany ary mba tombotsoa an'ireo vahoaka ao atalata ny volotry ny faritra mbola iny ihany koa no mba takina satria samy mitaky ny tombotsoany vokatry atao hoe efa fahasahiranana vokatry ny hoe fangalana ny tan'izy ireo ihany koa dia tokony hojerena manokana reo olona reo fa tsy de mety loatra manao zavatra tsy ampiheverana loatra tsy ampiheverana ho iahako satria nahoana raha ny lalàna misy de mifampiraraha amin'ireny tompon-tany ireny no fanjakana tsisy manakana mihitsy hoe ho alain'ny fanjakana hojerevana ny tombotsoam-bahoaka ny zavatra ohatran'ireny de rehefa vitsy zay fifampiresahana zay mifanaraka ny tompon-tany sy ny tompona anjakim-panjakana dia vita ny resaka rehetrarehetra zay vao tena tokony anomboka ny asa kanefa ny rahantsika mafantatra hoe tsy nisy an'izany na ny tany amin'ny ONR na misy ny resaka mihitsy tsy vita étude akory ny zavatra ho atao io de otrany afaka le tale général taorianan'zay hitatsika ny zavatra an'seo zay tsy idirako lalina be ka raha zavatra ohatran'izany foana ny zavatra voizina sy atao tamin'ity tany sy ny firenena ity de mampalahelo le firenena sy ny mponina ao aminy ka hijery an'izay zavatra zay manokana ny tenako amasolom-bavambahoaka de hitatsika ny toyany zay ngamba no afatra kely ampitaiko aminareo avoatalata ny vononondry momba ny resaka autoroute io zany fa hojery antsika kaiky hoe ahoana ny ahafahana mijery anareo ahoana ny ahafahana miresaka aminareo ihany koa ary za de tahite mihitsy hoe mila fantatra daholo ny zavatra rehetrarehetra alohan'ny rosotsika amin'izay hoe tena fanatonana nre tompona andraikitra manoloana ny zavatra misy eny amin'iny toerana iny mahazo matoky zany ianareo any amin'ny commune talata ny volinondry any fa iady iaraka aminareo ny solom-bavambahoaka amin'izay hoe droit tokony hositrahanareo zay tamin'ny fanotofana nyreny tambary sy tanimboly na reny fakana nyreny tanety zay fananatsika vahoaka ireny kanefa de ninina ny totofana nefa le asa moa zany tsy mandeha am'izao fotoan'izao député Géry Andriambolaina raha ny izy de tokony tapitra le teo lerinandro men'le filohan'ny repoblika an'lay ministra zany mikasika indrindra ny délestage mbola mamango mafy ny délestage am'izao tsika miteny zao zava-misy any koa hitenenevon'ny fiarahamonina zany ary samy miantso daholo ny rehetra hoe aiza le izy satria tsy foana le délestage andre matoa filohan'ny repoblika inona ny fanapaha-kevitra raisiny izy am'izao fotoan'izao moa any Kigali any Rwanda misy azy ny olana raha teo koa dia ny fahampitehan'ny lalana naiza naiza everiko fa mba afaka mitatitra ihany député Géry sy miteny ny zava-misy tany am'izay nale zay indrindra ty resaka délestage ty satria tena nitarainana mafy izy ty tapitra nefa le toerenandro tsisy nininona mandeha am'izao fotoan'izao raha ny zavatra hita tokotrany ary tsapa zany am'izay hoe fanambaran'ny filoham-pirenena hoe ao anatin'ny 3 herinandro dia tokony tsy isy tsony délestage eto Antananarivo ve sa eraky Madagasikara zay ny tsy voafaritra atao anatin'le izy fa raha ny atao Antananarivo rehevotra manokana de tena mbola mampikaikaika ary tena mbola mampitaraina ny vahoaka malagasy zay resaka délestage zay ka ino fanontaniana ho apetraka aminy rehefa tonga fotoana dia raha zavatra hita zany dia hafa ny tenen'ny
mipamepaiko raha zay ny azo anazy zay ny azo ilazana anazy na manafaniry afa ihany koa nefa nitenenindreo atao hoe mpandray baika satria raha avy niteneny iny ny filoam-pirenena de nitenindray ko ny ministry ny jirama tsy ho vaovao anatin'ny telo volana zany resaka délestage ary raha vaovao anatin'ny telo volana rehefa le délestage de tena hoe fanaovana atsojay sy fampijalilan'le vahoaka malagasy tsy asa ve nefa zavatra tokony ho vaovao anatina telo herinandro ihany le délestage ny aina vahoaka malagasy nandritra ny taona firy de zay le mahatonga le fitenenana hoe rehefa ahoana ny fanjakana mandray fepetra rehefa ahoana ny fanjakana ihany koa tsy mandray fepetra rehefa metimety aminy sy hoavy le fotoam-pifidianana na manafaniry de atao daholo zay fandresen-dahatra amin'ny vahoaka rehetrarehetra ka zay ny zavatra misy ary iny mbola resahantsika moa zany iny zavatra iny resaka fizarazarana ty vanjitsinjo ty zay anisan'ny ataoko hoe nampimehany vahoaka tany Ambatoboeny tamin'ny fotoana nandalovanay tany satria rehefa tonga tany reo mpizara vajitsinjo andresy lahatra ny vahoaka maka karapanondro miena ny karapanondronareo fa zaraina vary nareo sotrasoatran'izao dia be de be no nanda satria zay sobotro vary ary miakatra foana mivaka ty aminay am'izao tsika miteny zao vokatra ny vary fararano atya tsy ilaina izy amin'ny vary tsinjo zany na ny qualité an'le izy raha mampimehany olona any fa ny zavatra hita fotsiny hoe le vatsi-tsinjo zarainy tika tena entina fanomanana sady ny atao hoe kajikajy politika entina hiatrehana ny fifidianana am'izao fotoana zao satria ny olomena an'le vatsi-tsinjo de alaina daholo ny karapanondrony de rehefa alaina ny karapanondro alaina ny ararany de angazena le olona dika zay zavatra rehefa tonga amin'ny fifidianana zany any ianao le raha mampatorana zay efa ty aminay karapanondronareo ny efa ty aminay zao efa ty aminay numéro téléphone-nareo avinareo ty zao nataotsika aza lalovina am'zany tsony vahoaka malagasy tsy fanao zany ary tokony tsy ho atao satria efa zao mahazo an'le firenentsika de mbola rebirebenareo am'zany atao hoe fandrebirebena le olona rehefa tena ao anatin'ny tena tsy fisina eo ihany ko le atao hoe resaka lalana na manafaniry zay tena mampikaikaika be de be ny atao hoe tamin'ny lalana naliana iny raha ny RN4 be de be reo tômôbila tena simba eny an-dalana misy mitotona anatin'le lavaka be lalina be reny de tonga de tapaka eo de eo ny raisina misy ny varina ny ekady misy ihany koa ny hoe tonga de vokatry le fitotonana mahafoltra am'le lalana de tonga de taraiky eny zany le tômôbila eo ihany koa ny atao hoe fatarana amin'ny hoe raha lalana vita adiny 10 adiny 12 Mahajanga Antananarivo tena adiny 17 misy raha tena hoe matory an-dalana satria tsy vita ndray andro le lalana satria le tômôbila le olona tena iva kely tsy natao hitety an'ireny goudron vaky ana rehetrarehetra reny ary tena hoe tena fampiteny lalana io fa mampimenimenina atsika hatramin'izay kanefa rehefa nizohina le izy de tena hoe vokatry le hoe tsy fahaizana mitantana foana ny zavatra azo amozana n'izany zavatra zany tena ratsy zany lalana zany na manafaniry raha atao hoe miala eo a Maivatanana mandehany Ambondromamy makany Mahajanga tena tsy vitana tômôbila kely tsony de zay moa zany natao hoe zavatra misy zavatra hitan'ny tena be de be reo fitarainan'ny olona ihany koa manoloana ny zavatra misy rehetrarehetra fa angamba tsy mbola fotoanany afahantsika miresaka an'izany amin'ity anio ty fa mijery fotoana avy tsika afahantsika zany miditra amin'ny antiprieny amin'ireny atao hoe fitarainan'ny vahoaka manerana ny faritra rehetrarehetra reny eny ary marana antsika ny fandraisana ny député Jeria za mbola resaka zavatra kely rehefa aveo fa mbola monjy fotoany député Jeria amarana asika miandro kopakopatanana na Mahajanga any sy ny namana marobe zay manaraka antsika député Jeria nahavita an'izay dingana voalohan'ny fidinana zay ny bureau politique ny solombavamboaka zay angamba no amarana antsika azy de omentsika lalana izy hiatrika an'izay adidy amanandraikitra zay misaotra namana faniry ary misaotra ihany koa andreo vahoaka rehetra zay nanaraka zao fandarana zao ny tena koa manapetra marina moa ny fotoana rehetrarehetra ahafahany tena misehatra ohatran'izao misaotra ny ireo atao hoe
vahoaka amin'ny majanga sy ireo mpitarika rehetrarehetra ny majanga reo tamin'ny fotoana rehetra renionana tamin'izy ireo teo ihany ko tao amin'ny taty Maivatanana dia isorana be dia be fa tena nafinahitra ny fiarahantsika tany nafinahitra ny fionana tany dia nareo moa nangataka an'izay kokoa manokana zay dia kokoa manokana ho anareo mpitarika rehetrarehetra sy anareo rehetrarehetra zay mifanerasera taminay tany fa mandrapitafa dia mandrapiresaka indray aminareo vahoaka malagasy rehetra misaotra tompoko. Feno fankasitrahantsika ny solombavavoaka ny Madagasikara Gerandremolaina voafidy tetsy Varadrano ary dia isaorantsika ny fanehoan-kevitra netiny teto ny afatra voaraintsika aloha zany ny fialantsiny avy any amin'ny député Anaira Tsimazafy zay mbola miarika adidy amanandraikitra goavana amin'izao fotoana zao. Hotoy an'le resaka nataoko teo dia momba ny tsy fandriam-pahalemana alefanay sy faly amintsika aloha zany ny sary any Mangabe mavesatra be ty sary ty fa aseho antsika hoe zao fijalian'le olona zany tataka izao no famakinana an'le magasin nataon'ny dahalo manodidina ny 20 ny rongo fitaovam-piadiana tany amin'iny Mangabe iny zany zao hitantsika zao any amin'ny distrika ny Tomasina faharoa de nisy namoizanain'olona mihitsy zany izy de marobe ireo maratra mbola mandeha ny fanenjehana an'ireo dahalo amin'izao fotoana zao tena miantso fontsika zany ho an'ireo vahoaka zay mety any amin'iny faritra iny satria ivoaka aty Ambatondrazaka zany ireo olon'ireo ary atahorana de hoe ahazo an'le ala mikitroka be de tena sahirana ny fanenjehana zany mbola mikaroka satria commune maromaro no lalovan'le dahalo mbola anaovany zareo an'le asa ratsiny zany tena miantso atsika vahoaka zany mifampitapita vaovao amina vavoatra an'izao fa tena tsy maintsy isika samy isika ihany ny afaka mifampiaro zany de eto aloha zany tsika mitondra ny teny fampiononana ho an'ireo namony aina zany ary mankahery amin'ireo naratra amin'izay asan-dahalo tena manahirana zay. Ny fitondram-panjakana no tompon'andraikitra voalohany miaro ny vahoaka ary ny prime ministre lehibe any gouvernemanta izy no lehibe ny OMC zany hoe mandrindra zany amin'izay hoe fitandrona ny filaminana zay ka tsy hoe hitandro ny filaminana hanentsika mpanohatra averintsika foana zany adevitra zany na hoe andeha hidariko lacrymogène ho an'ny lehibe amin'ny mpanohatra sy ny antokotiko Madagasikara tsy izay akory no nametrahana mpitandro ny filaminana fa tena hiantoka fandriam-pahalemana mahomby ho an'ny vahoaka malagasy ary zany ny atao hoe état de droit zany ihany koa ny atao hoe tena fanjakana zay tena mandry fahalemana dia ny fisiny ny fitondram-panjakana manome antoka tanteraka ny vahoaka ho amin'izay mba hiaina tsaka ny sandiavana satria ny fitondram-panjakana no manana fahefana manana fitaovana ahafahana miatrika any tsy fandriam-pahalemana tsy ny vahoaka akory no miantoka ny tsy fandriam-pahalemana manao zay tandrifiny izy miaro ny toerana misy azy fa amin'ny akabeany commune maromaro ny tafiana dahalo dikan'izay zany efa tena tsy akitsitsy mihitsiny lay fandripahana vahoaka le fandripahana mpandrara any ambavolo rehetrarehetra any le vahoaka efa tena efa sahirana mihitsy miaina isan'andro an'andro efa sahirana amin'ilay tena atao hivoahana ao anatin'ilay crise kanefa zao mahazo an'lay vahoaka malagasy de zay ny tenentsika hoe misy andraiky mpanjakana le izy satria varina loatra ianareo mametraka paikady politika déstabilisation hoe perturbation reny zavatra reny Andriamatoa prime ministre natao hoe déstabilisation reny zavatra reny perturbation Andriamatoa filohan'ny Sénat le niresahanao tamina chaîne tany ivelany tany reny ataon'ny dahalo manafika tanàna commune sy ny sisa reny fa tsy mifaneho-kevitra ataon'ny mpanohatra akory na famorin'olona ataon'ny mpanohatra akory zay ao anatin'ny fanetanana politika mialoha ny fampelezan-kevitra mialoha ny fifidianana efa etsika ara-politika ny natao mialoha ny fifidianana ara-dalàna tanteraka zany satria mila mampafantatra azy ny kandida sy zay mety ho fahavononany amin'ny alalan'ny programa hoentiny tsisy eloka sy fahotany mahafaty zany akoriny raha mahatsapa tena ny seni fa tsy mety zany de tokony nandroso lalàna izy teny amin'ny assemblée nationale momba ny atao hoe pré-campagne
tsy vita ny seni zany andraikiny zany raha hitady balizy am'izany izy ary afaka mitondra ihany koa seni raha ohatra ka misy fioara-pefo nitrangan-javatra ohatran'izany nanaitra mpitondra fanjakana izy tamin'ny zavatra ataony fitondram-panjakana satria lay mpitondra fanjakana no tena manao an'io toetra tsy mety io fa maninona ny seni tsy miteny raha ohatra ka misy zavatra tsy mety ataon'le mpitondra fanjakana fa ekeny fotsiny le izy rehefa misy le atrikasa fionana fa tsy taterahan le izy zavatra farany tenenina tena atsotsika foany zany adevitra zany satria ohatra ny mana zavatra hafahafintsika amin'ny fifidianana ho avy eo raha ohatra ka manome tombony amin'ny fitondram-panjakana fa nehoikevitry ny seni zay arbitre mitsara lalao fa mpikarakara ihany koa mitatana ny lalao rakanjany resantsika de zay izy mpikarakara izy no hitsara n'le lalao fa hitsara ny fomba ofisialy an'le lalao ny ACC fa afaka mitsara vonjy mainka izy amin'ny alalan'le résultat provisoire avoakany zay vao mandeha any amin'ny ACC ka raha ohatra de nizao ianao manao fitongolanana hafahafa izany nefa ianao mpikarakara sady hitsara vonjy mainka tena ohatry ny hafahafa tena hafahafa de mbola manaitrytsika seni nisy antokony anao hetsika tamin'ny faran'ny herinandro namory vahoaka tamina kanja tamina toerana malalaka ka raha afaka manao zany aza sakatsakanana ihany koa ny atokotiko Madagasikara raha amory olona tompoko tahakan'izay nataony tany Antsirabe kanefa daroka sy fandratrana ny azon'ireo pomban'ny atokotiko Madagasikara congrès paritra ny nataony tany congrès paritra ihany koa ny fantatra fa nataony reto olona reto de tsy miteny le seni mangina le seni mety be zao zavatra zao amin'ny ministry ny atitany zay namoaka n'le note iny zay tsisy valeur juridique akorina iny note navoakany iny kanefa de iny ny andrina lalàna amin'ny fiainany antoko politika lalàna amin'ny fiain'ny mpanohatra ary indrindrandrindra lalam-panorenana liberté ny rehetra mba hanao fivoriana liberté ny rehetra ivezivezy liberté ny rehetra hanao fionana etsero ary manaja ny lalàna manao fangatahana mazava tsara ao amin'ny trano le olona no manao ao atokotany le olona ny manao fa tsy mahazo alalana nefa fa misy olo-kafa satria mpitondra fanjakana de mahazo alalana zany rehetrarehetra zany ange efa tena hoe état de non droit mihitsy eto Madagasikara hitsakitsahanareo aolakolanareo le lalàna tsy rariny le izy hoy de zany ny tonga de tabatabaitsika an'izany adevitra any non tokony miteny ny seni fa raha ohatra izy tsy miteny de dikan'izay izy zany mampanjaka an'izay tsy fanajana ny lalàna izay aleo ny rehetra halalaka amin'ilay sehatra politika halalaka amin'ny fifandraisany avoaka halalaka amin'ny fanentanana efa mazava raha kandida io filoham-pirenena io ary raha eken'ny lalàna zany raha ivolana io de tsy maintsy ametram-pialana ary raha mametram-pialana io filoham-pirenena io dikan'izay hiverina olon-tsotra hitovy amin'ny olona rehetrarehetra izy de zay ny resantsika ao anatin'izao adevitra zao mazava tsara mihitsy inona ny andanina fotoana hanangana teteza mita inona ny andanina fotoana hanonganam-panjakana kefa le filoha rehefa ray volana de hiala azao ny lalam-panorenana zay mivoasoratra ny atrehana fifidianana fa lamy mandà le filoham-pirenena mivoasoratra ao anatin'ny lalam-panorenana ho fanajana ny androm-panjakana ihany koa sy ho fanajana voaka malagasy zay mba miteny amin'ny alalan'ny vérité des urnes isaky ny 5 taona na 4 taona arakaraky ny sokajim-pifidianana tanterahana de miantso an'izany tsika miantso an'izany malalaka tsara mihitsy tsika mba ho fantatry ny rehetra zany adevitra zany indrindrandrindra le seni zay mba azo lazaina zany fa mananganana seni am'izao fotoana zao de vokatry ny adevitra tany aloha tany taloha amin'ny fanonganam-panjakana lazaina fa ny ministeran'ny atitany mikarakara fifidianana dia mitongilana
mampandany candidat mpanjakana ny foronina dolo zay rehetrarehetra zao fa aleo tena voameramaly eo tena de ataovy bulletin unique fa tsy bulletin multiple itsony zany hoe mba elana am'lay hoe candidat no miantoka an'le bulletin de ateriny any amin'ny ministère tsy tonga any amin'ny district akory le izy be da be zany lesona tam'lay fanjakana amin'ny fandimby ka ministère ny aty tany no karakara an'le fifidianana de am'izao fotoan'izao mba nieritreretina zany fa nananganana an'le seni te tamin'ny transition ialana am'zany adevitra any fa rehefa mbola mahita an'le fihetsiky le seni ianao sy ny endrika ikarakarana an'le fifidianana lasa mana ihany ianao ndraindray hoy ah kanefa ny nananganana an'io de zao mba ahazona modèle na élection tsara de zay le voizina foana hoe libre juste transparente démocratique accepté par tous malalaka tsy mitanila mangarahara ara-démocratique okeny rehetra ka sarotra zany ny eritreritra an'le lafin-javatra am'izao hoendrin'izao na ny fomba fanehoan-kevitra ara tsy fanehoan-kevitra juste no entina fa fanehoan-kevitra misy famelezana ankolaka hafaafo zany misy fitongilana hafaafo zany tsy te eritreritra ny fisin'le doublon ara-dalàna tsy te eritreritra ny fisin'lay hoe misy fampiasana lalàna tsaraky ny tokony izy nge indrindrandrindra ataon'lay mpitondra fanjakana ka mamevana n'le mpitondra fanjakana fa manary zo tokony anana n'lay hivelan'le fitondram-panjakana mpanohatra ny tiatsika resahana am'zany tena maro tena ny amin'ny hoe fa maninona ny ena faritanina Tananarivo mpifindra-monina ny resahanao anatin'izany gaga ihany ianao otry zany ve ny fomba famaly ny akamaroan'ny olona miala avy any ambanivohitra rehetrarehetra any tsisy asa matiny miasan-dalo mitangorony eto andrenivohitra eto daholo ny akamaroan'ny olona tsy zakan'lay tanànana Tananarivo tsony raha ny fahamaroan'ny olona matory andalana ambany tetezana sy ny sisa mijorojoro tsy maraka ny trano faina eto Tananarivo sy ny manodidina miala any ambanivohitra any miakatra ty daholo de aty ve ny teneninao fa le mpifindra-monina io mitsoka any ambanivohitra ara ny olonako mitady asa tanan-dehibe isan'andro filarana tsy fakahitana ny vavadin'izao ny France tsy fakahitana de misafidifidy eo fotsiny sy no ty mandeha ty miditra ty mijanona ty tsy mandeha fitadiavana asa ny be ririka ny olona mijorojoro retsereo tsisy asa de tampika eo anao maheno fa toatra misy fifindra-monina maro be de gaga ihany ianao mieritreritra an'izany ny any ambanivohatra am'izao fotoan'izao ny akamarony de miravoravo tanana elan'ny olona le tanàna firifiry zay olona entsika zay hoe niala avany toliarana ka mahajanga miakatra ty Tananarivo hoe zany fotsiny aza de efa ahafahana manaprofony aminy hoe tokony nampiakatra la isan'le mpifidy fa fantatra zany de hoe eto ny fihefiny Marikaravalo manana faritanina Tananarivo ka raha fihefiny Marikaravalo manana io le manahirana n'le mpitondra fanjakana de mieritreritra ny aminy hoe mirazotra mandendeha am'za lalan'izay le fomba fiasa aty am'le mpikarakara zay nge hoany ametrahantsika ohatry ny indraindray fanahina tsy milaminy zany de soroantsika foana zany adevitra zany akoatry ny tsika manitsy ny aminy hoe alefaso aty aminay ny anaran'le mpaneritery atsika any amin'ny commune sy fokotany any io zao député Jerry de ny tantara misy te hoe any Ambatoboeny alaina ny karapanondrony olona ny numéro na telefona sy mombamomba an'le olona rehetrarehetra ho sandaina n'le varitsinjo de angongonina de anaovana tetika politika betsaka be raha ny fitarainana voarainay ato anatony ty finday ty ao amin'ny MP sy ny antso atary vatany hoe zao ndray ny endrin-dravatra ry zao ndray ny zavatra mitranga de reny tsy maintsy tazomy reny de anaovana fanadiadiana ary anaovana tetikady ihany koa ny tsy hitrangany zany zavatra zany fa nareo de alefaso foana ty aminay ny vaovao samihafa misy mo mahazo sary ianareo tsara be reny sary reny ho ampiasaitsika amin'ny fotoana zay ampiasaina azy alefaso daholo le sary
efa fantatra ny anaran'le mpaneritery any amin'ny commune sy any amin'ny district hatramin'ny mpiara-miasa amin'izy ireny. Efa fantatra hoe inona ny tena osoka ara-pifidianana tian'ireo olona ketrehana, inona ny ala-bato tian'ireo olona ketrehana, ary atraiza le kolikoly ara-pifidianana, corruption électorale zay voizin'ireo olona. Satria zay sisa ho any azo ny solution hitazoma ny fahefana. Raha la vérité fifidianana madio vita tanteraka ireo olona, tsy tafavoaka tsony ireo. Manao congrès ary savolaina vao mahazo olona ko. Savolaina. Sarotra be aloha ny ahitana olona ohatran'izao sary alefantsika zao Sarotra be ny ahitana ohatran'izao ohatran'ny mangory vitsika zao Congrès national team zao. Amanal. Akoatry ny mbola tsy tafakatra, akoatry ny mbola mitsoka teny an-dalana hamonjy an'ilay congrès teto manodidina teto Analamanga. Sarotra ny azonareo ohatran'izao Zao olona zao tonga aminay pony, zao olona zao tonga amin'ny fitiavana, zao olona zao tonga amin'ny faharesen-dahatra. Fa tsy olona mena vola korony, mena frekely, taterina amin'ny sprinter. Za manko ny fataonareo mpitondra fanjakana. Mpanaovina spectacle, tsy maintsy mpanakanto malaza be, mba hahafahan'le olona mitangorona. De ampiasaina le sary rehefa avy eo. Savolaina nareo mamoro olona. Savolaina. Ka inona ny eritreretina hoe résultat amin'ny fifidianana madio mbola andresenareo tsy andresinareo. Resahantsika zany. Lala makany amin'ny faharesena io lalanareo io. Ary fantatrareo tsara zany. Zay mampiketriketrika be anareo sy manodidina anareo any ambadika any. Manao fanerena, manao tsindry, manao paikady samihafa. Zany hosoka sy halabato ny ketrehana ambadika zany rehetrarehetra zany. Satria tsy zavatra madio ara-dalàna sy ara-drariny ny lalana mandeha amin'izany. Io baikibaiky komenareo sy hira komenareo amin'ny préfet sy ny chef district io, de tonga de manoratra koa le préfet sy chef district hoe andalo any zay, tsy maintsy mahavita commune telo anatin'ny herinandro. Taiza zany hatramin'izay tsy natao, fa manino zany tsy maintsy azakazana hoe ampafantaro ny PGE, ampafantaro ny activité sy ny réalisation ny gouvernement. Fa nga tsy mahavita azy le gouvernement, nga tsy mahavita azy le cabinet le gouvernement, le ministre anaty gouvernement, mampafantatra ny PGE, mampafantatra ny réalisation sy ny activité-ny. Manana cabinet nge, miandraikitra an'izany ny ministère ministra samihafa manana ihany koa reo solo-mavam-boaka reo, manino tsy reo miasa. Fina ny baikona an'le olona zay tokony ampiseho an'le neutralité de l'administration, neutralité politique de l'administration mihitsy azy. Olona mba tena tokony mba hipetraka amin'ny toerana zay mba misy azy, no irahanareo baikonareo amin'ny alalana noty. Satria olona nitendrena karamain'ny fitondram-panjakana de lasa tsy maintsy manaiky an'le baiko. Tsy manaiky an'le baiko koa na de fantatrareo hoe manahirana zany de misaoty amin'ny place ny préfet sy ny chef district. De lasa sans portefeuille rehefa avy eo. Zany ange manahirana antony rahatony rehefa hoe tena ambany vahoan'le fitondram-panjakana. Nefa nanendahana an'le fifidianana teo ampelantanan'ny intérieur de hoe mba hananana voamera hafa manokana. Na de tsy zay raha ny any ivelany any, ny any amin'ny tamy mandroso tsy CNI sy CN zany sy ny CNE. Satria samy manana ny fomba fiantso azy manko ny ety amintsika CNI, ny sasany CNE. Any amin'ny tamy mandroso tonga de mahatokony ny intérieur mikarakara fifidianana satria ao ny administrateur civil mahafantatra an'izany neutralité politique de l'administration zany, mahafantatra ny fomba fikarakarana ny fifidianana, fa aty amintsika ihany zany satria mba neritreretina zany de hoe nisy olana tany aloha-tany hono. Ka mba hampadio an'izy de ndao misy modely anankiray hiatrehany fifidianana de natsanga ny tony voamera-pirenena tony. Kanjo le izy mampanabe ny any. Efa tena mba niteny mahitsy ny Filomar Karavalomana zao daholo ry senia. De mbola iny any ianao maheno langazy hafahafa.
tsy le olona misakana am'le famorin'olona manahirana ny seni, tsy le lalàna navoaka ny intérieur manahirana an'le seni, fa olona miresaka sy fahavonona ny atrika fifidianana amin'ny alalan'ilay hoe candidature sy programme samihafa. Fa mbola tsy niteny hoe fidio a, ary tsy hiteny an'izany raha tsy misokatra amin'ny fampielezan-kevitra. Tsy fatao zany, tsy fanao zany, ary tsy atao zany. Miandry lalàna zany, ahoana ny tsy afantaran'ny kandida vonina amin'izany hoe miandry lalàna zany e. Ka zay tenentsika tsara ao anatin'ny tony ady hevitra tsony amin'ny hoe ady masiny ity fanavotam-pirenena, mahatsikaritra zavatra tsika io, dikan'izany iomana ihany koa tsika hiaro ny safiditsika. Teny zao zany de fomanina zany. Ahijoroantsika zany e, mety manahirana mpitondra fanjakana zany sy mikarakara fifidianana, fe veritsika fa normal sy ara-dalàna zany, hijoroantsika zany. Tsy lavitry ny daola makota manko zao ady hevitra zao, tsy lavitry ny daola makota zao. Alohantsika mailo, na de ananatsika raha ny fahasahiana, ananatsika ny fahavononana, fa mila ananatsika ngeza be fijoroana. Teny zao zany de efa miara mamindra am'izay tsika, miara mitatsoroka am'izay tsika, ary miara misaina am'izay tsika hoe fa io misy zavatra tsy milamina, tsy indry tery fanirena, miseho amin'ny endriny samihafa, jonojono ara-politika, afetsifetsena politika kely eto sy eroa, paipaikady kely eto sy eroa, ampiasaina fitaovana, olona, fananam-panjakana, volam-panjakana. Allo mailo tsika, fa tsika de resy lahatra, fa mitondra vahaolana le fifidianana, ary aingakaingana kokoa araky ny fanajana ny lalam-panorenana ny amaranana an'izao krizy mahazo ny firenena izao. Fa tsy mbola andeha apiditra anton-javatra hafa indray tsika, apiditra krizy amin'le firenena, de vao maintsika dobo ato. Mba fantatsika moa 2002 tableau faran'ity faly, tableau zay ho alefatsika ity, taizany toe-karetsika tamin'ny 2002, vokatra la crise post-électorale, nienjera firitsika moins firy, de vakiko kely amintsika ity tableau ty 2002 hitatsika io, moins 12% taux de croissance atsika teto Madagasikara, moins 12% vokatry ny crise post-électorale. De ry ambony ry 2020 crise ny Covid 6, moins 6,8 zany pourcent, zany efa manodidina 7 io. Fa zao raha ohatra ry izy tamin'ny 2002 moins 12%, fa haingana be ny croissance atsika 2003 9,8%, de mitohy 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 nahita 6,8%, de nienjerandray izy coup d'état moins 4%. Ka zao fatatsika ny voka-dratsy ny crise post-électorale, mampienjera ny ekonomia atsika zany. Zay ny tsy maintsy hitandremantsika tsara, tsy maintsy mitandronytsika coup d'état, tsy maintsy mitandronytsika crise post-électorale. Zay le hiaviana makany enseigner, ianareo mpikarakara, ianareo ny tsara vonjimaiky, ataovy ara-dalàna io kilalao io fa aza atao daola makota. Fa eto kosa de tsisy olona anaiky, alabato sy osoka zany eto, sy kolokolera-pifidianana, ary mivonina am'izany isika ho an'ny mpanaradia. Zay ny antsony isan'andro san'andro tsy mahareraka atsika, asehoy amin'ny fihetsika sy fiteny ry seny ny fifidianana madio mangarahara malalaka ara-demokratika ho ekeny rehetra. Fa raha ohatra tsy asehonareo amin'ny fihetsika sy fiteny le izy sy fandraisana andraikitra, mampanabe ny hany ny ahazona an'izany fifidianana zany. Miantso an'izany tsika e, ke veritsika fa manatsaina afaka hitandro an'izany
le voameram-pirenena mpikarakara ny fifidianana satria administrateur civil mpitsara teny amin'ny sehatra misy azy tsongon'olombolo ary amin'ny voninahitra sy ny toerana misy azy ireo mahavita mifian'izany fifidianana zany ary mpikambana teo anivon'ny société civile nanao observation anta élection maromaro teto Madagasikara no ao anatin'io sen'io mino-tsika fa mba tokony olona ihany mba nanana traikefa raha-pitantanana sy fahitana ny fifidianana ka mba hahisoroka ny tsisiny ny osoka sy ny alatra ary ny kolikoly ara-pifidianana. Zay no amaranantsika nyty fandaran'ity etontsika de maka hery ny vahoaka any distrika faharoa Tomasina faharoa any zay tena niarany tsy fandrimpahalemana ary nisy ainana fohy nisy faharatrana sy otazy takalinaina am'izao fotoana izao mbola mandehandeha any maka hery an'ireo vahoaka sy ireo fokon'olontsika maka hery an'ireo mpitandro filaminana miatrikady any anaty ala sy any ampandehanana any tena maka hery azy ireo tsika satria tsy mora le zavatra tsihana de zay ihany koa no mbola tsotsika raha mbola misy mpitondra fanjakana eto aingana de aingana manao intervention fa tena mijaly le vahoaka any ambanivohitra. Zay raha fandarantsika fa de ho any rapitso indraytsika de miara-dia eto betsaka ny zavatra mbola horesahana ihany koa rapitso satria misy vaovao maromaro zay ananantsika eto io de ho resahantsika mbola te hiresaka caisse d'épargne tsika satria misy zavatra tokony resahana zany caisse d'épargne zany ho resahantsika zany fa mbola mandamina an'ilay fotoantsika ho resahantsika ny knapsa ho resahantsika daholo zay tokony resahana aloha zany fa eo aloha zany tsika andamina mifandaharam-potoana rehetrarehetra jirama moa zany tsy miala lavitra ao anatin'ny adevitra. Zay raha fa de makasitraka misaotra mifaly sy ionja teo amin'ny lafin'ny teknika misaotra ny namana rehetra raha zany klaseur radany manao ny ezaka mafy be mihitsy eo ambony eo manatsara ny lafin'ny fifandraisana amintsika miaraka ny tately ry zoaga ry iando de sorana daholo ny ekipa mpanao gazety miparitaka maka vaovao omenantsika raha riva amin'ny fitora sy sasany de makasitraka tsika rehetrarehetra zany ny namana ihany koa mpiara-miasa amin'ny radio Mada tena tsy haitsika no tsy saotra azy ireo. Zay ny fandarantsika fa manome fotoana indray rapitso de adevitra hafa indray no entsika. Misaotra tompoko.